Miarabantsika rehetra indray tompo lasy tompo vavy amin'izao atoandro zao ato anatin'ity fandarana miara-manonja ity mankasitraka anareo rehetra manaraka sy tapaka ny fandarana na eto an-tanindrazana na ny ampitan-dranomasina amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera zay ifandraisantsika isan'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma tompo lasy tompo vavy a mirary soa anareo zay tompona tsingery taona amin'ity faraika ambin'ny folo ny volana aprily 2027 ity efa zay moa zany style zao fa tsy manao roa rivotra indray tsika satria président nampianatra an'iny de engenenareo tratra ny taona maro mitsingerina o ambiny zava-manasatra amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo hoaninareo zay tsy salama dia hoentina imbavaka anareo sitrana aingana mirary soanareo rehetra ny trapaoriana kosa dia itondrana ny teny fampiononana fankerezana ny fianakaviana tokolasy tompo vavy a misy kely ihany kokoa antsika amin'izao atoandro zao a arak'izay nazahoako azy a dia ezako vakina izany miarahaba monsieur le député madame Nini ihany ozy izy a nosy manjaka mangataka kokoa mihaino manaraka sy tapaka ny miara-manonja ozy izy misaotra anao amin'ny didy afantaranay vahoaka ny zava-marina mahazo toa dia misaotra indrindra mirary soa ihany koa tsika ny madame Nini any anosy manjaka dia mirary soa anareo rehetra any anosy manjaka ihany koa avy amin'izay fangatahana kokoa madame Nini zay salama député a mba ataovy kokoa rodin ozy rodin ihany aty ambohidratrimo dia mirary soa anareo rehetra ny ambohidratrimo avy amin'izay fangatahana kokoa nataony nga rodin zay a mirary soa anareo rehetra efa miresaka rodin dia manao kokoa ihany koa ny rodin rakotomanjato somary mboka Madagasikara voafidy tany arivo mamo teo aloha zay ao anatin'ny fikarakarana ny fetin'ny pasika amin'izao fotoana zao dia somokotra mafy mihitsy a manasantsika rehetra izy hoany aminy bonjour zama mba atao kokoa izy izy mamany amboary mbola naveriny le izy a ie efa nataoko maly a fa tsy maninona mahazo fanondroany ianao zany androany tsy olana zany miaraba député mba ataovy kokoa zaho izy izy Edmond aty ambohijoky Ambohitrarivo miainao anao foana isan'andro raha mba ataonao daholo ny solombavambahoaka dia tsy misy dia tsy nitoy le izy fa tapaka le afatra avy any aminao a betsaka noatra anazy solombavambahoaka ia dia mirary soa anareo ny Ambohitrarivo avy amin'ny fangatahana kokoa nataony monsieur Edmond miaraba anao a monsieur le député mba mangataka kokoa kely a Georgia atypika izy izy a kady tany a pitatafika dia mirary soa ho anao mirary soa ny Georgia koa tsika dia mirary soa anareo rehetra any pitatafika avy amin'izay lala amin'izay fangatahana kokoa nataon'izay bonsoir zoky zoky fidèle tena fidèle ho a mihitsy ianao mba asiako kokoa kely mba asio kokoa kely fa zao ndray a vo afaka mihaino Abel Ambobao ihany dia mirary soa anareo rehetra any Ambobao madame Josie any France ihany koa dia mangataka kokoa ty amintsika dia mirary soa anareo rehetra any ala frantsany a izahay avy amin'ny alalan'izay fangatahana kokoa nataony madame Josie zay a dia mirary soa indrindra tompoko salama député ataovy kokoa izaho izy izy mily aty ambato-soratra asio teny kely ny tetezanay fa mbola misy tsy azo ny karaman'ireo misy karaman'ny mpanao tetezana zany a zay tsy azo tetezana ve fa vita tetezana ambato-soratra makany RN 44 iny a makany amero mandrosiny a misy fahasimbany le tetezana ohatrany ela be manao le izy misaotra tompoko izy voloma zay ny namarana kokoa atsika makasitraka anareo rehetra izay nandefa nizay fangatahana kokoa zay a zay voavako moa zany nataoko badabada be mbola beda be izy ao fa mbola tsy voavako misaotra ihany koa anareo rehetra izay ny rary soa tamin'ny tsingeritaona naterahako a fa atramin'ny androany maraina dia mbola mamaly ny firaritso avy any amin'izay satria beda be izy dia tsy ary voavako ndray mandeha daholo le afatra ialako tsiny ny fahatarana an'le famalina anazy a na imaître andra razafy manatsoary androany vao mivaliko satria tsy hitako ny messageny a fa difitry le message nareo taty arina dia zay vao hitako le izy ka izy nanohatra taty aminahy tamin'ny fotoana iny a dia mirary soa maître mirary fahasalamana ihany koa rehetra mbola misy tsy azoazo a beda be manontany eo vina maître dia rehefa afaka izy sitrana tsara afaka manao an'ity rythme nge manao an'ity fandaharana ty fa sao dia verina rosomonga mipetraka eto mandritra ny adiny ray a mba andrama ianao mipetraka ambony seza adiny ray tsy miala eo raha tsy manana forme tsara tsy vita zany dia zay ny mahatonga izy azo dodosana fa rehefa mahazo aina tsara izy a fatany didy miandra anazy eto amin'ny firenena dia fatany tokony ataony tokolasy tompo vavy a mirary soa antsika rehetra ny zavatra voalohany horesahako a dia mikasika ny mpiaramiasa rehetra tao amin'ny radio lazanarivo a fahiny zay aloha zany a horesahako rehefa avy eo aorinan'izay a dia resaka ny famelabelara-kevitra nataony ny Jonard Tolérant izay mpanakaty fahafantarantsika azy a fa izy ihany koa dia mandalina eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina dia nitondra lohahevitra teo amin'ny akademia malagasy izy a omaly tolakandro isan'anatrika an'izay a dia ny fanazavana ny entiny tao zany beda be reo professeur zay ataontsika hoe matretre eto amin'ny tany sy fanjakana
nanotrona tamin'izany alefa koa ny sary rehefa avy eo ary ny fahatelo zay tsy kely ao anatin'izay de niteny taminareo maly hoe ho asaitsika ivahiny atao anatin'ity fandarana miara-manonjy itya ny sombamboaka Madagasikara voafidy tao toliara voalohany sady filoha lefitra fahafito eo anivony teny miara-pirenena aseho kely fotsiny aloha ny sary angamba jesy ahitany olona hoe efa eo izy fa vitaiko reo hevitra anaky roa reo de rehefa avy eo miditra am'izay tsika de manao an'izay fandarana miaraka amin'ny député sy teny Randrena Soloniaiko izay magataka am' jesy aloha tsika moka ny sary ny ex-RLI rehetrarehetra amin'ny zao zany zahay no tafaraka omaly tetsy i Nathalie botsy takolaka manao vavatavango taresako bisy io fa nakasary zany zay satria nisy fiarahana kely omaly ho an'ny piasa teo anivony radio lazany arivo tam'izany fotoan'izany tomboka avery am'le farany sisiny indrindra amin'ny akavianareo zay mijery amin'ny sary de io ny atao hoe Zobelo na Joelson Randrenirina efa mpanao gazety antsoratra izy am'izao fotoan'izao tsy de manao gazety ambava loatra fa manao tantara kosa le rahanareo amin'ny onjapeo ny SM indrindrandrindra manaraka anazy i nana maivana na raha haingo ny fahafantarana zay resaka manao publication de maivana misakafo maivana ty zany fiarahana maivana maly tao anatin'le izy nana zay niasa tao amin'ny radio lazany rivo koa tamin'ny fotoan'andro de aveo nanao mpanao gazety teo amin'ny fahita lavitra ma TV izy le suka le iny tadiavanareo anaty tsara iny le tsy nandeha le élément de siana izy à l'antenne de ny manaraka nana dia i sandira be manatso na i sandy efa tsy de miantsetra eo amin'ny tontolo ny hainao manjery izy fa de tena niasa ela be teo anivon'ny radio lazany arivo mpanentana izy tamin'izany fotoan'izany ity atao voalohany ato amin'ny akavahana ty ndray zany de izy no Mikael Rasolofomana fatareo cameraman atao aminay atao amin'ny azeta manaraka anazy Nathalie Rasamson izay mpanao gazety teo anivon'ny radio lazany arivo tamin'izany fotoan'izany fa miasa amina sehatra hafa izy amin'izao fotoan'izao fa tsy nijanony amin'ny tontolo ny hainao manjery intsony de manaraka moa zany za de ny ao arinako Tina Randriamanantena isan'ny mpanentana isa maraina tao anatin'ny radio lazany arivo any koa tamin'izany fotoan'izany de reo zay aloha zany ny afaka maly satria mbola tokony nisy any Rena Ravalson teo mbola tokony nisy Tantala Michel mbola tokony nisy any Alain Christian Ratsibazafy fa nisy tsy fafana ny orana koa moa avy tampoka tamin'ny tolakandro iny de niteraka an'le tsy fafana mbola tokony nisy niry any koa tokony teo fa tsy tonga zany dia mafinaritra fiarahana ho atsika ex-RLI zany hoe tsy mifakafoina de efa samy tsy ao anatin'ny radio lazany arivo tsy am'izao fotoan'izao fa mahatsiaro ny fiarahana tamin'izany nafinaritra de miaraka foana nanamoa nandalo kely te tatandrazana fa ranomarina efa iaingy izy am'izao ora iresantsika zao dia efa sodoanina zao raha nanabe fa ande iazo itodo any la France satria miasa any Marseille any izy amin'ny asa andavanandro zany ankehitriny fa nandalo kely teto Madagasikara de zay narotany nisiny zao fionana kely zao dia everina fa mba tsy fanadinono ny samy mpiara-miasa mba miarany fety ihany koa fa tsy hoe milafiny ratsy foana vao fakahita hoe namoy namana indray de iny de fakahita eo daholo de aleo mba zavatra mahafinaritra zay ny mikasika ny resaka ex-RLI mirahasoa anareo rehetra ex-RLI zay tsy voatonoko teo nefa mahita ihany koa zao de manaraka rehefa mba misy fiatsoana de reo mba miaraka ihany mbola misy andrifano rakotondrazaka mbola misy bedabe mbola misy andrifaly sisa fa zay tratrantso aloha zany sy namaly ny antso zay natao azy ireo tonga teo reo ivadika eo amin'ny tontolo fiarahamonina dia misy sarina lefako any am'jesy any tao amin'ny akademia malagasy omaly tolakandro no nanaovany namana Jonary Tolérant fatatsika amin'ny anarana maha artista hoe Tinondia ao ve le sary tsy mivoaky zao izy no Jonary Tolérant fatatsika amin'ny maha artista azy hoe Tinondia ny tena anarany dia no fisoa mampitohy Jonary Tolérant anarany zao koa raha marina lava eo de nanazava izy ny mikasika ny atao hoe sata républicaine ho arofanina eo amin'ny fanatanterahana ny fahefam-panjakana zany zavatra zany amin'ny exercice du pouvoir public de ny raisina ohatra tao anatin'izay ny CAN Madagasikara reto professeur hitanareo zao ny reo anankiray roa telo efatra dimy enjana be daholo reo raha tsy teny efa tsy ty eo micro ty zany zao professeur Ramoranjeva io hitatsika eo io de reo no niaraka
miatrika an'zany ny filohan'ny akademia malagasy am'izao fotoan'izao ty tamin'ny akaviako tia fatatsika teo amin'ny tontolo ny sehatra tsy miankina société civile zany tamin'izany fotoan'izany ny tena nafataratsika azy de reo no niara-ny adievitra akoatran'ny olona zay mpanatrika koa zany mahazo miadevitra de ny adievitra tao anatiny zay famelabelara-kevitra nentin'ny Jonard Tolérant mikasika ny sata républicaine zany adievitra be io resaka sata républicaine io fa mbola isy fotoana izy io mbola ho resahako ihany koa tanaty mety asaitsika ndraiky zany Jonard Tolérant de miaraka amresaka amitsika eto hoe averenao azavaina hoen'ny olona le zavatra nentinao tao amin'ny akademia malagasy izay nanazavana an'izay misy côté-na sary maromaro zany nraitsika teo tao anatin'izay de ny zavatra anankiray ny assistance zany mahazo mandray fitenenana fa notrony ny vilina androa izy tao anatin'le izy zany amin'ny artiste moa zany de tany amin'ny famaranana ny fanazava-kevitra zany no nandray anjara ny vilina androa tamin'ny karazana ohatrany karazana bouquet final zany tao anatin'lay fanazava-kevitra de ny soranandro zareo izay zavatra rehetrarehetra zay ho an'ny zay nanatrika zany dia everiko fa nahazo tombony tao anatin'ny fanazava-kevitra nitondrany ny arfanina am'izay resaka sata républicaine zay io moa zany samy manana ny hevitritsikitsika mikasika an'izay fa everiko fa ny fisina zavatra ohatran'izao zany de tokony ho fatatsika ihany hoe misy zavatra mitranga matetika ohatran'izao amin'ny akademia malagasy zay ny tena tiako entina ao anatin'ny tirraty nisy vaza allemand tonga tao tamin'ny tapabolana anazy raha tsy diso de resaka fédéralisme manazavainy tao fa débat be io de zay mahatonga ana miteny hoe itsika zany tokony mamantatra ihany programme eo anivon'ny akademia malagasy fa misy lohevitra mahafinaritra ao izay edikevitra amelabelaran'olona hevitra mikasika ny fiainam-pirenena sy ny lafiny fiarahamonina everiko fa tombony lehibe ny tondrany Jonard Tolérant an'izay resaka mikasika ny sata républicaine zay ho asaitsika izy de am'izay tsika afaka manaraka tsara hoe inona ny fahitany an'izay resaka hoe arifanina apetraka ho an'ny fampiarana ny fahampanjakana zay avy am'izay resaka sata républicaine zay zay ny lava zay ny foy fa araky ny nefa tsy azotsika nydinganina fa araky ny nambarako anareo teo de manambahiny ny fandarana amin'izao atoandro izao vahintsika ny sombamboaka Madagasikara voafidy tao Toliara voalohany sady filohevitra fafito ny teny miaram-pirenena sy tendranena soloneko miaraba anao président miaraba namanao honorable fidèle Razana Pierre zay tompony tanteraka ty fandarana ty ary manamafy manokana ny hiaraba koa anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ZD radio any tokatrano am'izao atoandro zao araka ny fifanambaranao teo ary tena marina tokoa zay de abetsaka koa isika malagasy rehetra manerana ny zao tontolo zao zay manaraka an'ity fandaharana ty tsy adino ny miaraba anareo rehetra manerana zao tontolo zao sy anatokatrano ny fahitananao tonga de midika avy atrano hoe base tuliara na mbola tsy miresaka ary fa vao hoe io sy tena randrena solonyaiko tonga de tonga ao an-tsain'olona avy atrany base tuliara mazava ho azy zany fa ny votoatiny resaka zay hoentitsika eto dia mifantoka amin'ilay resaka base tuliara zay tuliara santsy teo aloha ary nivadika base tuliara kehitriny fantaniko voalohany sy tena randrena solonyaiko ve nivadika position atram voalohany nanoeranao ny fitrandrahana ny fasimainty tao amin'ny fahatra tuliara voalohany tuliara faharoa sy ny manodidina izay fantanina zay anisan'ny zavatra tiako nytenenina teto na de tsy napetraka ao ny antony tompoko dia betsaka mihitsy no miteny anio hoe sy teny nanao contrat tsy nahazo vola zao zavatra tiako ambara amitsika vaoaka malagasy fefany angambany fanondrono tamin'ny tantara zany izaho sy honorable Fidèle Razana Pierre nanao raisiray ohatran'izao ary base tuliara foana ny resaka nataotsika mirala tsy mbola nisy tompoko na de ray seconde no nivadihan'ny cité-ny randrena solo ny aiko na fa ny zavatra nipetraka hatramin'ny voalohany vao nahenoko fotsiny hoe za tonga tany amin'ny toerany ranobe tao aho no nanontany hoe inona marina moa ty base tuliara ty
de mitenena ny technicien andraso aloha izy technicien azavaiko aminao inona le mineraly alainareo le mineraly alaina ao izy a teneny tao be dibe ny mineraly fa zavatra tadidiko tam'izay a titane fanamboarana io a resaka métal io anamboarana roplanareo anamboara boïne avion na ino moa zany mazaka moins 60 degré de iny tsy natahitra fa aonao fakanan'io enao izy izy malala fiadina piscine ohatra ny piscine ozy izy ny adina azy ha ka aiza hoe no adinareo avy any Belalanda ozy izy ka hatrany Morombe averiko hatrany Belalanda ka hatrany Morombe zay no ny teneny zareo hoadina firy mètre hoadina 40 à 60 mètres 40 à 60 mètres zany namana fidèle zana Pierre ka Carlton zany aoka zava amitsika Carlton zany de zay zany no adinao avy ana Belalanda ka hatrany Morombe hataona ho ny olona teo ka volaka nanomboka teo a nanohatra any base toliara ka hatramin'ny androany ny zavatra apetraka ao anatin'ilay adefitra androany de hoe le olona rehetra nanohitra ny base toliara tany aloha zay manko ny antaniko le position nao teo a dia be da be no miova hevitra androany ina ny mahatonga an'izay zany hoe misy fiovana ve zany le asa ataon'ny base toliara mita am'le asa nataony tany aloha sa le mbola saika ataony tany aloha any no ataony rapitso na ho ataony androany ny asa ny base toliara na ny fitrandrahana hataony tsisy fiovana fa inona moa ny base apetrakitsika aloha voalohany namana fidèle base tokony hipetraka rehefa misy tetikasa minière tahaka an'izao a tsy maintsy mipetraka aloha ny étude impact environnemental zay taloha io fa am'izao fotoana zao a miampy et social zay anisany tsy nivoahany vola ny FMI hamoana ny décret anankiroa iny filohan'ny fanoherana de nanao taratasy officiel tany amin'ny ministry ny mine hamoana pahabe maso an'io décret anankiroa io matoa niditra io vola io mivoaka io namaly ahy izy tany États-Unis vonao izy izy handrainao efa niazony koa le taratasy eo tsika hita azy dikan'izay zany tsisy raha tokony ho izy fa miampy an'io social io na tiana na tsy tiana misy an'izay problème zay ray zay faharoa manaraka an'izay avy amin'ny alalan'io étude impact environnemental ity et social ity zay ianao vao manao cahier de charge hoe reto dolo ny risque hitanay ao de ity am'izay ataon'le société am'izay ity zavatra ity donc zany aoka ampahafantaritsika mivaoaka malagasy ampahafantaritsika nareo mpanaraka an'ity AZ radio ty fa nanao fanambarana lehibe ny base toliara tao toliara tsy ampiray volana zay fa mbola tsisy cahier de charge mbola tsisy koa ny mbola tsisy étude d'impact environnemental et social satria lasa mandeha louro zareo raha vao manao an'iny fa ary tsy manara-dalàna fa kosa ny cahier de charge mbola tsisy zavatra mampalahelo nefany am'izao fotoana zao sahany ministre ny mine sahany fitondrany ingay andrenirina rajoely no miteny mety dolo ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'io afanao miteny an'izay nefa tsisy ny cahier de charge ary tsy anjara ny fitondrana no miteny an'izany satria raha hisy zavatra hipoka eo raha hisy aretiny eo ho voan'ny cancer ny olona tsy hiteraka ny olona ho momba ny olona amin'ny fotoana io tsy ny fitondrana no enjaina am'izay fa le société raha ny rano handeha haloto raha hopotoka ny baobab zany rehetra zany tsy ny fitondrana tompoko fa ao anatin'ny cahier de charge ka hoy izy ianao hoe miova le olona itsiko
raha tena marina ny olona rehetra nanohitra base toliara hatramitsika amin'ny teny androany zao rano conviction ao anatiny ao de mbola manohitra base toliara fa mampiova azy lafiny maro ray namana fidèle intérêt ko satria fa misy tany ho fany base toliara ao fa misy inona moa anarany hisy asa ataony base toliara zany zavatra zany fantatra ao toliara ao zay io mana camion maromaro aho de hiasa amin'ny base toliara reo na manana tokotany ohatraohatran'izany ray zay aloha faharoa manaraka an'izay resaka décision politique ingay Andry Rajoelina io ane ka nanohitra base toliara sady nanohitra ny chinois raha tadidiny nanohitra ny reny fa androany izy atao sorona zany ny vahoakany toliara eo foko 12 fa hainao zay raha zay atao sorona zany ny tanàna ny toliara sady noho tsy fahaiza mitantana mba hirécupérer ny vola de tsy maintsy manaraka am'izay ny totakely manaraka any na de tsy tiany ara le zavatra lasa manaraka dolo zavatra fanteneninao mihitsiny hoe tsy mety ty fanapotehana foko ty ny olona manao an'izany base toliara zany mihoatra ny Hitler averiko mihoatra ny Hitler ny olona manohitra zany base toliara zany manaiky ny base toliara azafady indrindra to ny olona manaiky ny base toliara zany mihoatra ny Hitler tsisy zavatra niova eo mbola mineraly io ihany no alainy eo mbola toeran'io ihany no nanovana azy mbola 60 mètres no iadina azy 3000 hectares phase voalohany io amana fidèle aiza daholo le tratran'le 3000 hectares phase voalohany iny ny toliara voalohany toliara faharoa aiza daholo ny tratran'io de toliara faharoa io ka toliara faharoa io le iaina ny toliara voalohany sy toliara faharoa enao zanaka ny toliara imbetsaka anao tonga ny toliara rehefa anao tonga ny toliara tsy mandeha na mangily tsy mandeha ny Ifaty 12 kilomètres miala mifaty de rehefa Ifaty reo tsy mahita vazaha mandeha sarety reny handeha ia vazaha reny hijery baobab vazaha reny zay ny antony andehana de io toeran'io zany toerany iaina na miaraka ray zay io toeran'io koa zany poumon ny toliara eo satria io ihany no misy no misy forêt ala zany ka 3000 hectares zay namana fidèle mba eritsereto avao hoe ho kapainao miakatra 3 degré fotsiny ny expert miteny raha 3000 hectares eo alaina iakatra 3 degré ny afananao fa efa nisy zay hatra amin'ny bibilava ny maty akohon'olo reny ny maty tamangily tao maty aby reny potika tanteraka mihitsy zay tenenako eto hoe 3000 hectares zao atatsika ohatra mahalala atsika 67 hectares averinao indimam-polo zany ny ray hectare 10 000 mètres carrés ho an'ny olona zay anao calcul machine à calculer zany ray hectare zany 10 000 mètres carrés 10 000 mètres carrés zay ka alay voeritreritra fotsiny zany hoe zany no alakapainao ary diso fanambarany nataony mpitondra tatitra ny gouvernement hoe potika ny ala ao za sy teny raha lerasominy aiko manana sary satria forêt sèche io ma forêt sèche azy dia ala spécialy ao tsy mitady orana ny ala ao zany zay mahatonga reny baobaby arivo taona efatra arivo taona telo arivo taona 100 taona ao anatiny feno tanteraka nidina tany ny tenako ananako vidéo ananako sary nidina tany ao afaka apetrakintsika eo io ary mbola misy afaka napiko azy koa ao amin'ny miaraka amiko ka zay zavatra tiako tenena amitsika io vaoka malagasy hoe le lainga ary ny antony ny aviako amin'ny plateau toy androany toy zomamasina toy ny aviako amin'ny plateau toy androany io nisy fandaharana manokana nataony
DG ny mety adjoint base toliara fa DG roa roa zao raiky DG vazaha raiky DG malagasy DG Bruno io zany Bruno io zany vandy aby reny zany vandy io lainga iaby nataony nanazavany an'ireny zavatra reny mila mpahafantaritsika vahoaka malagasy hoe inona marina moa tena zavatra tena marina nandritra an'iny ka zay tenena koa hoe faritra misy an'io faritra iainanay tanteraky ary raha ianao zao andeha hitsangatsanga mba misy fotoana anao mba hiala sasatra maha olombelona anao tsy misy re tompoko olombelona andeha hiala sasatra ka any amin'ny projet minier no andehanany any amin'ny région misy fitsanjahana minéral no handeha hitsangatsangana anao ka tsy azo idirany ohatrany amin'ny KMM zao tsy azonao idirana tsy maso spécial anao zay vao tafiditra report eo amin'ny port fotsiny zay tiako tenena zany manamafy an'izay zavatra tenenao zay zavatra lainga voalohany nataony tsika moa mbo iresaka an'io rehefa avy eo hanamafisako an'izay teninao zay io andabo io ane mbola afaka mandrony ihany nareo eny mbola afaka mandehandeha azafady zaho citeny nahita cahier de charge 5 km tsy azoko ity za citeny ranerana solony haiko ty député de Madagascar lany tao a Tuileara voalohany nangataka hiditra tao amin'ny KMM tamport tao tsy azo atao ny miditra zay io fa laingandrozy zay hoe azo atao fa raha io mbo tsy azo de tsy maintsy alefa aby ny lainga rehetra ny zavatra mampalahelo na ny fandrakana koa de manaiky an'le lainga satria zavatra tenen'ny société io fa tsy société base Tuileara fa société américaine izy io hafa ny communiqué ataony zareo any amin'ny bourse hafa ny zavatra resainy eto fa arakaraka fantanina eo moa havoaka daholo izy rehetra ny velarantany 3000 hectares ny resaka baobab ianao tao ny resaka an'le aly ianao fa lasa ohatrany tenenina amin'ny ankapobeny fotsiny hoe cancer sy ohatran'izao de miteny zany zareo hoe ampitahoriny fanoherana ozy izy tsy miteny hoe le mpanohitra an'le projet fa fanoherana ozy izy ampitahoriny fanoherana ny olona atahotra n'lay tetikasa hitondra fampandrosoana inona ny impact direct ary amin'le vahoaka amin'ny fiainany andavanandro zay lazain'ny pomba aloha tonga ataontsika hoe pomba le base Tuileara androany fa fampitahorana ataony fanoherana ny mpanohitra n'lay tetikasa non disoko tanteraka aloha le resaka famadiana an'le izy ho politika satria mbola tsy ny mpanohatra namana Fidèle Zarampiera ary mbola tsy ny mpanohatra koa ny tenako sy tena randrina sony haiko fa efa nanao raisiraitsika ny hitanao nanoherantsika azy donc zany tsy mbola mpanohatra ary mbola tsy filohan'ny lefitra ny antemeram-pirenena ny tenako za nanohatra aneo base Tuileara ary aza dinona kistora voalohany assemblée nationale tam'izay fotoana zay ary mpanao gazety ny mbola tsy azedy radio angamba tsy tadidiko iny fa azedy radio anao tamin'iny nidina mihitsiny ianao tany a Tuileara nidina mihitsy ianao tany a Tuileara hoe aleo idinako any handehanao raisiray aminao aho handehanao raha na zaho ara na ny voloko mbola feno tsara tamin'ny fotoana raha jerena tsara le sary zany ka hoe mampatahotra ny vahoaka azafady kosa de asa hiteny ve tsika androany zany président Ratsiraka zany ny tantana n'ity fireneny ity nandritra ny taona maro nanao an'iny déclaration n'iny izy nandritra ny 40 taona azy izy nanao étude impact environnemental raha io vao ataonareo surtout ny any Tuileara io de ho voan'ny cancer enareo
mbola tsy nieritserety no hisy ho mpanotra ne zany sy teny randrena soloneko zany na zany honorable fidèle razanampiara zany mbola tsy nieritseretiny zany mbola tsisy akory ara-tima tam'zany mbola tsisy akory za mbola tsy nieritretranao politika tam'zany fotoany zany ka eto a diso tanteraka ny fanambarana hoe oentin'ny fanoherana mampatahotra ny vahoaka malagasy le izy fa kosa ain'olona no resahanao fiveloman'olona no resahanao ingay anjy radio le tsy mivaky loha fiveloman'olona firy ny asa potika amin'ny androany zao raha tsy hiteny fotsiny era Madagasikara raha tsy hiteny fotsiny lavanily raha tsy hiteny girofle raha tsy hiteny langilangy raha tsy hiteny fampotehany lalana io misy impact amin'ny resaka économie io tsy avaky roa zany fa ny anazy a zay momba azy fotsiny lalana raha potika ty ho tonga Macron zany président Macron zany no manahirana ngay andro radio ka raha resaka eto misy fiveloman'olona betsaka ne satria ny zavatra hoentiny ataony zavatra hoentiny zareo hoe hisy asa atao namana fidèle ino asa atao ao ino asa ho azony toliara ao cahier des charges voalohany 480 misoratra ao fa tsy voatery olo toliara ao izy mazava ho azy satria camion 160 tonnes zay novany zareo 90 tonnes am'izao taona zao no ifamezivezy mandritra ny isaky 10 minitra mandritra ny 40 tao ka asa ino moa atao eo asa zao tsy halinao angady fa azangeza be reny anao asa ino atao eo fa asa dinona fa ny asa very amanalina asan'ireo restaurant reo ho very sy hôtely reo asan'ny mpanjony reo ho very asa fambolena ho very zany rehetra zany asa ho very mihoatra ny 480 antsoy amin'ny plateaunao eto DG de antsoy eto de samby tolo tsy manina le cahier de charge taloha samby hoentinay raha ohatra ka raha mbola tsy vita le cahier de charge vaovao de sam ho teneninay de eo anatrehany vahoaka malagasy rehetra fa izy tsy sa manao an'izany fa ho teneny koa moa laingalainga ny teneny zareo reny ka eto aho namana fidèle de manamafy androany tsy misy fampitahorana zany io fa le fiveloman'olona no ijorony sy teny no ijoroanay rehetra hoe ho potika fivelomanay ty andaboy zao ane enao mahafantatra an'izany zavatra na hijoro le olona anandaboy hitsodrano zanana andeha andafy any andesany andaboy na hivavaka ny olona mandeha anandaboy hanao batisa anandaboy fanaovana batisa na hanao GMJ anandaboy nanaovana an'izany de ho ravanao tanteraka eo zany Dubai Madagasikara eo ihany no misy dune satria fefalasa daholo ny plaza rehetra amin'ny lundi de Pâques zany feno raha mipetraka eo zany porony zareo hisy hanaovana lundi de Pâques eo fa zay no hitenenako eto hoe tsy misy resaka fampitahorana fa potika tanteraka toliara ary ny fampitehana petrana eo tsy azo arenina tsy azo arenina ny fampitehana hiteny zavatra maromaro aminao zavatra tsy azo arenina amin'ny fomba ahoana moa ny anarenanao hiratrapenao hoe fambolena baobab ingay anjarajeo le namboly baobab ananako sary mety anananao sary tamin'ny 2012 baobab namboleny iny zany tamin'ny 2012 2022 10 ans plus 3 13 ans fa tsika miteny zao baobab iny mbokely ary ny aiko koa ny base toliara zao mpamboly baobab fa baobab ngeza be anankiray ohatra n'io amin'ny sary hitatsika io tsy latsaky ny 1000 ans io ahoana iratrapenao 1000 ans zay tsy possible zany noetiny zareo aeo nareo mamboly baobab ambadikato zay namboly baobab andao tsika andeha hijery baobab zao tonga tao zahay amin'ny gouvernemanta miaraka amin'olo rehetra aiza baobab eto zany tsisy baobab eo naray fa salady no ka ianao mantrendreva zay ianao manompanay ny alatsiny moa zao voaompako koa izy tamin'ny teny anglais satria manompa atsika malagasy izy io zao baobab hitatsika amin'ny sary io zao tsy latsaky ny 3 tao io baobab io ary le izy tsy ray tsy roa tsy zato tsy arivo
fa amanalina manetsiny io baobab ala baobab le izy tsy afaka iratrapiany zany nandainga koa DG zahay sy DG mihitsy no nyresaka hoe rano ito koa tsy fanaratsika roa satria le rano halainy zareo le rano a 120 mètres manambany tany any 120 mètres io zany io rano namboarin-janahary eo vokatsy ny hafanana tsy avy amin'ny orana io sambany izy ny teny hoe zahay taloha izy ny teny hoe tsy hikitiky rano avy amin'ny orana iny zahay inominareo fa hikitiky rano ambany any iny zahay avy amin'ny hafanana iny io rano io zany namana fidèle rehefa akanao ray kopy io de mihina ray kopy rehefa akanao bidon jaune anankiray io de miaina bidon jaune anankiray nefa na rano alainy zareo 60 mètres cubes par heure mandritra ny 40 ans million mètres cubes mihitsy no halainao nefa io rano io amitsika miteny androany zao manana problème protélia satria lina raiky miaraka amitsika iny fa tsy ampy rano matahotra azy ry zareo hikitika an'io rano ao matahotra ry zareo hikitika an'io ny haitsika zany am'izao problème rano eto Madagasikara zao io zao ny rano raha satria azadinona ho Tuliara tsy tahaka ny any amin'ny sisiny Atsinana fa itsika sisiny andrefana io tsy amporana ka raha misy taranakitsika fa raha mandimby any zany hisy problème tsy ampy ny rano io no halainy zareo de dikan'izay zany tsy azo averina fahasimbana vita fahaverezana atao de tsy azo récupérena mihitsy zay ve mampatahotra ny vahoaka asan'olo reo tsy azonao tsepetsepelina mihitsy hoe tsy 480 no hivaly asa any amin'ny mpanjony fotsiny le namana fidèle 28 000 nisany ao amin'ny faritra eo 28 000 nisany mpanjony eo fotsiny azadinona fa 0 altitude aty rano 600 mètres cubes alainao zay tsy mety tsy mahita lalana foana rano zay handehanana any fa ny tena loza ho izy président Marc Ravalomanana izay dia misy zavatra tsy tsapan'olona ao misy fandroan'olona ao raha ny tantara jerentsika de rehefa mandeha zany isika de le toerana misy rano no misy vahoaka ny toerana misy rano no misy olona zany satria maniry io zava-maniry donc zany misy fandroana olona fa tsy tsapatsika base Toliara zany Atsinana misy ny vahoaka Toliara andrefana reny vahoaka reny mipetraka andrefanao satria le ranomasina rano sotroin'ny olona andrefana ato avy any Atsinana safa hoe mandalo amin'ny base Toliara eo zay vao tonga any deverany amin'ny ranomasina de ao Atsinana izy hiady 60 mètres 40-60 mètres ranon'olo reto 8 mètres donc zany tsy hana ran'olo reo bloqué ato le rano satria niadiny zareo tato rehefa tsy mana ran'olo reo mitsoka ho azy any le eritreritry zareo zay nananovana an'le izy natao phase 1 parallèle amin'ny vahoaka mipetsaka eo reo tonga de miala eo reo vahoaka reo tsy petsaka eo tsony satria tsisy rano sotsoiny eo mbola azo iaretana raha tsisy énergie raha tsisy électricité mbola azo iaretana zany fa zany rano zany 3 minutes anao tsy miaina maty rivotra 3 jours anao tsy misotro rano maty 3 mois anao tsy minakany maty rano zany anisan'ny fototra na vatatsika ne 80% vatatsika ty rano namana fidèle ka io zavatra io tsy tsapany vahoaka ao Toliara sasany ary tsy tsapany reto voapaye reto tsy mandray baiko avy any amin'ny ngay anja radio reo tsy tsapany zareo fa roanareo vahoaka ao amin'ny hôtel reo maty automatique
Ty fatsy ireny maty automatique reny satria miala tao dolo ny olona reny satria tapaka le rano de eretsereto am'izay a ny asany rano tena madio iny rano tena madio namana fidelina rano tena madio tsara iny a iny no hanasarahanao ny akora ny minéral sy ny fasika rano ovivy io mihoatra ny ovivy mihoatra ny cristal moa anakiraha ty mihoatra ny zany io afaka testetsika raha sany gouvernement andao ary a akatsika ny aparay hitesta n'io rano io fa rano tsisy lotateraka mihitsiny io tahaka ny ranonorana tahaka ny rehefa mahandro ianao entona an'io avy amin'ny hafanana entona avy amin'ny hafanana any ambany any io rano io zany a no rano lainy ka reny zavatra reny a tsy hoe fampitahorana ho a fa ny fahaverezana eo de fahaverezana mandrak'izay iresaka koa tsika resaka fahaverezana ara ekonomika raha tsy toerana namana honorable Fidèle Razanapierre ngay rajoela hitena ekonomika hoteliara raha tsy toerana mihitsy ny rangahy io zavatra anankitelo hitenenako anao maha raha tsy toerana azy voalohany indrindra raha sahinao madamo ministre finance torio sy tena androany raha sahinao torio fa diso zavatra teneniko ty nisy 10 millions de dollars averiko 10 millions de dollars io 10 millions de dollars io natokany banque mondiale homena Antuliara vokatsy ny ahitana ho zaraina 10 millions de dollars nandefa taratasy tany amin'ny banque mondiale ny fitondrana zay tareny ingay anjarajoely ilainay io 10 millions de dollars ilainay 10 millions de dollars fa tsy homena Antuliara tamin'ny voalohany volana avril 2023 ananako dossier io ananako dossier io raha tsy toerana ao raha resaka ekonomika ingay anjarajoely tsy fitiavana lehibe indrindra lainky io hoe zaho tia Antuliara laingy io ho tongany izy Antuliara any amin'io fivoriany jeune africain io resaka économie bleu io de hitena hoe tia Antuliara lainga zany vola ho zaraina maimaim-pona ho Antuliara io na lainy mihitsy nampiasainy zavatra hafa raha resaka ekonomika io hoe hisy impact any amin'ny volan'ny vahoaka hisy impact any amin'ny fiainan'ny vahoaka raha tsy toerana ngay azorajoela raha izay faharoa ianao anisan'ny mpanao gazety tena mijery hatrany amin'ny fotona any fa tsy de faly fotsiny mijery ny ravina ny voany raha ny mihainy fandaharanao ary tsy mamoaka an'ireny ino anaran'ity dossier zay tsy vovoaka reny mba fanahita va ianao namana Fidèle Razanapierre raha hiteny fotsiny tsika Mbatovy raha hiteny fotsiny KMM iza amin'ny commune any fa napitra 1 million de dollars 12 millions de dollars no nomeny Mbatovy de hoy izy ingay rajoela hoe nareo dondrona nareo tsy malala ninina nareo commune tsy hainareo mampiasa an'io 12 millions de dollars averenao ty amin'ny foibe io 12 millions de dollars io de ho hitanareo fa namboarako lalanareo namboarako zao mandraky ty nandroany tsisy zavatra namboara zay raha resaka ekonomika hoe hitenenako anao tsisy retombé économique zany satria raha tsy toerana ingay rajoela io zao 13 millions de dollars raha navoaka an'zareo talohan'izany nisy tao amin'ny KMM fa zavatra nisy kosa mbola tsisy commune nandray 1 million de dollars mivatana ho an'le commune mivatana ho an'ny commune raha tsy toerana ho ao a izy ao anarana te ingay andreny rajoela miteny ry zareo hoe
projet atao toliara ao maty dôly tretretrehitra cimetière de projet io mety atafavoaka atsika tsy toliara farahidiny etretretrehitra fanontaniana mipetraka 20 taona zao ke même 20 taona navoaka ny banque mondiale nitapa fahantrana ao firy 82% nitaha fahantrana ao Fort-dauphin zay no itenena koa hoe retomba économique zany aza mba fitahina reny voaka malagasy ngay anjinireny rajoelona fa ianao de ratsy toerana indrindra tamin'ny filoham-pirenena rehetra izy nanome tsiny hoe 1% fotsiny tany KMM eto tsika efa kahita satria miandry an'ilay cahier de charge satria za tsy mijery déclaration ataonareo eto fotsiny nanatony hoe base toliara atao toliara tao vao teo iny niteneny fotsy hoe 4% le izy zao nareo mandainga satria fefa natao communiqué tany amin'ny bourse zany zao ny taona azy alaitsika ozy izy isa-taona de tia ny vola ometsika ny fanjakana malagasy rehefa calculena zany taona azy io jerenao amin'ny Google ohatriny ny vidin'ny akora rehetra alain'ireo de jerena am'izay ny pourcentage satria misy paramètre maro izy io ivoan'izay zavatra zay 0,2% no azotsika nydedadeda mihitsy ngay radio le fa zao no azotsika aza tenenina hoe zao million fa jereo ny communiquena ny pourcentage tamin'ny communiquena avoaka an'zareo ianao midedadeda mahavita azy tahaka tamin'ny déclaration nataon'izy volany tao tao mikianja mitafony tsy mahamasina fa palais de sport iady tsika iady am'ireo pétrolier reo tsika iady am'ireo ina anaranty reo orinasa amin'ny jirama reo tsika nefa rehefa nandeha le izy iny ny voka raha nisy olana namotika ny jirama de ingay anjiny rajoel fa nampidi-bota jirama aza dinona oa fa ny 49 millions de dollars fa petrabola tao am'jirama tahaka an'izay koa raha Madagasikara fa nampidi-bola fa raha resaketo raha tsy toerana ingay anjy rajoely raha hitena isy retombé économique zany io zavatra business avolentana ataon'zareo ao anatin'io zany ny ona tamin'ny ambassadrice américaine nantsona koa momba an'io satria izy izy société américaine io ary fantatro izy ianao manoatra azy ina ny antony anoeranao anio raha ny lalàna oa velleto satria nany tena nanizikizina de madama ambassadeur nanizikizina mihitsiny izy société américaine ozy izy anara-dalàna fa raha vao misy zavatra tsy manara-dalàna io tsy hitra ho izy société américaine izy sy teny randre nasony aiko tsy hiditra zany io société io teny nataony ambassadrice amiko io zavatra io voalohany indrindra namana fidèle razana Pierre honorable azafady tsy manino anaty ty zavatra ty cour des comptes fefa namoaka fa tsy ara-dalàna io permis io minière donc mena tamin'ny fotoana tetezamity io tsy ara-dalàna io ary io mbonina noetiny zareo io tsy ara-dalàna zany io raha nomboko zéro zareo hafa zay fa am'izao fotoana zao aloha tsy ara-dalàna io raha misy fotoana ialan'ny ngay rajoely eo raha misy filoham-pirenena tonga eo afaka mampijanona an'iny satria mpitsara malagasy no namoaka an'iny cour de compte ary lalàna malagasy référence américaine ne cour de compte am'izao fotoana zao io irery ihany ry zareo namoromorona ny reto paky bianco ino fa reny fa tsy référence tsony satria fa ampiasain'ny mpanao politika le izy fa ny zavatra anankiray mba référence zareo cour des comptes fefa ny teny izy hoe tsy ara-dalàna io permis io
io permis hoentiny io donc zany a ary fifanisana zany tany ivelany nizaniza filopirenena zay ho tonga eo afaka tonga de ajanona io base toliara eo satria inona ny antony tsy ara-dalàna io zavatra io tahaka ny tsy mahara-dalàna ho arovana amin'ny raha internationaly koa ane zany baobab zany arovana koa zany dikan'izay de eto hiandry any amerikanina mihitsy am'izao fotoana zany hiditra ve nareo satria fefanteneny tamiko hoe tsy ara-dalàna zahay raha vao misy zavatra tsy ara-dalàna de zay fa ny lozany de ty tany amin'ny communiqué navoaka ny ngahy amerikanina izy io izy no mitarika an'ity société ny vidin'io base toliara ny teny mihitsy izy 53 ans ozy izy nanao an'ty asako ty mbola tsisy izy izy projet zay misy garantie teniny tsara sy tena azahotsika tombony lehibe indrindra mihoatra n'io base toliara any a Madagasikara ny antony ozy izy de reto fa ny nanaitsahy de hoe nanao engagement mihitsy izy izy ny gouvernement tena zay mihitsy ny teny nanao engagement mihitsy izy izy ny gouvernement ny teny gouvernement hoe zahay mihitsy no hitarika ny communication rehetra de io ataony ngay radio ila fa ny tena loza raha misy lalàna lozany zany raha misy lalàna ozy izy mety sakana an'io de manao engagement gouvernement hamboatra an'izay lalàna zay rehefaoka malagasy tena fa tonga am'izany ve zay itenena koa lalàna zay mbola etikefitra zany itenena koa anamarako ito androany io eto am'ty plateau-ny AZ radio ty ary mafisiko eto zaho sy tena rerasony haiko manoatra ny base toliara fa forciny io zavatra ataondry zareo raha zavatra tiany vahoaka zany io na ve miteny zareo olombitsy manino moa tsy naveranao ny vahoaka aneo hevitra fa manino anao matahotra matoa zany fitondrana matahotra tsy amela mivahoaka aneo hevitra satria fantany hoe tsy tiany vahoaka toliara aza dinona fa ny conseil des ministres voalohany nanao suspension iny de nitenena tsy mahazo miteny na ny momba na ny tsy momba rehefa nasorona zany izy mahazo miteny rehetra ny zavatra misy tsy mahazo miteny reo vahoaka reo ary zay indrindra ne ny olana tamin'iny taritra zay nataoko iny satria nataoko tsara tao anatin'ny taritra iny hoe sady anao taritra ao anareo vahoaka amin'ny resaka ianao teo tato amin'ny antemera-pirenena satria kaskety roa moa andeha hoentinao eo mahasolo mabambaoka anao eo mampanao gazety anao sy tompony ty AZ radio tya reny taxe hatramy savony sina taxe tracteur reny sina taxe ny priorité de priorité ny fanjakana resaka fambolena ny sina taxe daholo zavatra rehetra zao tsy mety hambarako ny vahoaka malagasy reny ny pétrole fandrehitra tsy mitsy hiakatra satria hisolo terrain banque mondiale terrain FMI azafady indrindra tompo le 97 milliards d'ariary io mila foanana io dikan'izay zany vérité des prix miala subvention io ka ao anatin'izany tsy mitsy azany vaoko tatitra de zay zavatra zay nefany za koa mafana de mafana ty resaka base toliara ty ary tsy nafeniko mihitsy hoe tsy mety ho resahinao ty resaka base toliara ty ny teny moa izy hoe nandefa le taratasy tamy 31 mai de betsaky satria nafana tao nisan'reny karazana fivandonana niaraka tamin'ny force zandary zany aoka tsorona le resaka zandary sy le vahoaka izay handeha ny andaboy andaboy ianao mahafantatra an'izany fa mety pionatsika tsy mahafantatra ny andaboy fa azavako avao plage izy io de fasika any tsisy tranon'olona ny andaboy io andaboy zao ary nananao aby koa ne raha reto fa ianao io zany andaboy io tsy misy tranon'olona io tsy misy tranom-panjakana io
tsy misy nahazo mitsiry io a eny zany a no anovana azy nio zavatra mba tena hoe zava-mananaina mety hikorontana eny a mety le tsondro eo fotsiny angamba de le olo le vahoaka zany ny teny hoe aleo zahay ho anadiaboy aneo hevitra de mbola nanapa-kevitra indray nga préfet tsy azo ataony mandeha ty tezitra am'izay le olona de mifandona arazadinona namana fidèle razanapela honorable fa etsika talohany teza le vahoaka de niteny hoe zahay de aleo ho maty eo fa zahay koa mba raha vonony reo zay de zahay amaly taloha fa tam'ity aleotsika tsy tanambidy oentina na ampela be voka ampela zany vehivavy be voka akizy kely niaraka hitanareo reny nandeha teny andaboy dôly de ina natao a niratsana vonoina na nanovana boxa nanovana doranga zany zavatra natao teny andaboy teny de za am'izay ny teny hoe za solombavam-bahoaka ho tonga anatoliana am'le sisy betsaka mihitsy ny tao mipazoko tao ny teny hoe fa manina amina am'le sisy fa manina ela loatra zao tongavanao sy teny ela loatra zao ny antony tompoko de zao hoe mba hanomezako fotoana anympitandro filaminana hoe amboarinareo fa zahay ne vahoaka tsy mikorotany ary raha tena marina fandehana tandabo iny une semaine talohan'iny ane namana teo rakoto vao miaraka am'olobe tana eo nandeha tavarotsy tany ary nandeha moramora ry zareo teny tsy nisy olana zany teny namana fidely fa le problème eo zany a teny ndray koa ny baiko avy aty hoe aza seho sao de hitan'le ry zareo any andafy fa misy olona be deabe fa misy olona be deabe ka le izy misy olona be deabe mihintsiny manohatra zay ne le hitenenako hoe lazaina fa tsy maro ny olona manohatra ny base toliary tahaka nataoko teto Antananarivo iny any andao nao raisiray raisiray atao teto Antananarivo mba niangaviko hoe ny fanoherana ony tsy mahazo olo za raha variana un général mihitsy ny commentaire nataony tamin'ny raisiray zay nangatahako eo anatrehan'ny ny pomba ny fitondrana sy mpanohitra ny fitondrana naodiny hoe raisiray atao amin'ny force tsotra ne le izy miteny hoe olombitsy izy zahay de omenanareo trésime aloha voalohany lakamisy nareo mamoro olo lao tsy mety sabotsy nareo mamoro olo lao vitany anareo avy alao koa zahay lahady koa zahay fanoherana koa amoro olo lao de jerena izany maro fa tia namana fidely miteny aminao fa tsy tapahako kikeliko fa lohako tory ho tapahonareo raha ho maro ny olo eo tsy misy manome vola eo fa miantso avao zay tratrany amy karité any tonga de alefa any tsy afahy tsy misy manome vola eo samby miantso avao tongavanareo fa ty aho raha toma tsy azo nipeako azy teko fa raha ty azo nipeako azy teko ho nijerevany zareo azy fa na olo avy any anosina moa malaza ty le saika amidiny zareo amin'ny sakatia na olo avy any anosy sakatia na olo avy any dego na olo avy any izy anaratana tia Fort Dauphin na olo avy Haut-Tuiliara na olo misy Tamatavy ny olo rehetra reo ho avy aby handeha taxi borosy bakany ho avy amin'ny trésime eo raha zay tia mba andao hotsapahatsika ny teatsika azy nareo matanjaky io hotsapahatsika zay neny no atao hoe de zay isakanina zareo Haut-Tuiliara hoe tsy atao tatitra ny sy teny io olane raha la Fidèle Zanapierre honorable zany idiny zareo tatrano tao niaraka amin'ny solombavam-bahoaka namana reny zahay satria nisy ray aman-dreny tonga eo hoe fomba fitenitsika any ane tany misy olobe tsy mialin-jaza nitsanga lay zahay ray aman-dreny hanatonanao ato zahay en plein miresaka ao iny tonga de nididiny zareo tao tsy afaka mivoaka mihitsy ny zahay
na isakafo ary hitanao honorable telo andeha nidina tany hoe andeha haka sakafo tsy navelany zareo zay na isakafo de izay zavatra ohatran'io zany ny io tranoko io jaune io de ny lala kely ambadiky ny tranoko any aby mifeno io raha mbola tsy zareo vao m'installe io de tsy maintsy nakana zandaro avy any avy aty Antananarivo avy any Iosy Fianaratsoa noentina tany daholo nanao tsy maintsy niandry tao anatin'ny tranoko tao zavatra tiako tenenina ao anatin'izay zavatra zay matahotsy rozy raha tena ina moa zavatra tsy niadiny Ngahy Anjarajoely nanomboka 2009 hoe mba afaka miteny nisy ny eo Ambojatovo tsy zavatra nyteneniny rehetra am'izao fotoana zao tsy mandro ka raha iresaka bazy toy ny araty tsika za namana fidèle tena miteny aminao za sy tena rehetra soniny aiko raha resaka fandrosoa zao tsy anohy tsy resaka fandrosoa fa la fandrosoana ahafaty atsika kosa zay ne ijoroako manina moa za miteny hoe lalana ty mba amboaro fanamboaran-dalana eto Madagasikara zany leny tsy ilainy vola amin'ny fanjakana fa mahavelo tena io lalana io amin'ny fer fond fer eny mahavelo tena fa rehefa niavy mahitsy ty ia mahitsy volaniko Ngahy Rajoely efa niavy zavatra nataony Ngahy Rajoely voalohany reny misy fofodrala roa zay misy vola roa zay drala zao moa vola fa za ialako tsiny amin'ny mpanaraka atsika za tratran'le fazatra miteny avy any aminay mba manitsy drala roa zao mba manitsy vola amin'ny fer ao zao inona tokony natao zavatra nataony voalohany nanao ordonnance homena fahefana ikitikany tonga de nalefany taty de raha tokony nandeha versena any amin'ny banque de mandeha le izy za ny menatra raha olona tany andafy io tonga de nametra-pialana savy zany tamin'ny fotoa nampisany Ngahy Rajoely teto potiky lalana jusqu'androany ty ary zao zaho tsy mampiasa camion nanao pasapasy zay reisiray tamin'ny raha nantania koa zany azafady amitsika piainy fa tena le izy lasa sady mahamenatra tena mahavarina mihitsy nantania koa zany lala io manao akory ao fandehan'ny 5 tao atao potiky lalana zaho angao izy sy teny camionnaire filoham-pirenena miresaka amiko filoham-pirenena mitondra 5 taona miresaka amiko filoham-pirenena tena detateta hoe tena androso Madagasikara ko paradisa Madagasikara fa ngaha tamin'ny androny président Marc Ravalomanana tsisy camion tamin'ny androny Zafelibera tsisy camion tamin'ny androny Ngahy président Ratsiraka tsisy camion reny nandeha ino avao tsika tamin'ny ndeha sarety tsika i tamin'ny androny Rajoely zay vao nisy camion manina tsorona fotsiny heny fofony vola sady namany manaraka azy reo vola zany ny azy zany lefa zavatra misy vola malaky eny ay azafady vao heniny fotsiny zany hoe que même na 13 millions fa miketsiky izao zay manaraka an'le 12 millions nomeny Ambatoviny vao heniny fotsiny hisy vola hitrany ina tsy nampanina azy ny teny hoe dondrona anareo salamy zany ty no tenenao nareo i tsy mahay mampiasa ny 12 millions olom-boafidy anareo namana tena olom-boafidy olo teneniny zao olom-boafidy ary manina raha ny renforcevany le izy renforce aoka nareo district reo resaka finance isitsika procédure tsara hampiasainareo an'io vola iny tsy zay ny zavatra nataony fa ny zavatra nataony fotsiny eto aty vola iny ka mahatonga azy am'ty base ty osinina io efa enina amy base tiliara io manana taremarka atsaina ave zany ny présidensitely io zany io fandaharatsika manokany manino tsy aboaka androany le izy tsy aboaka androany le izy satria mbola tsy vita
ny cahier des étude d'impact environnemental et social mbo ao aditsika zao fa raha dossier ilainao voatapitra fotsiny ty elefako amin'ny mailinao iny ny dossier rehetra mikasika zay fa mba iangaviko mbola tsy fotoanany zao satria lasa tsy mety de tolona ataotsika fa azoko lazaina androany latsaky ny 1% fe henoheno hoe misy vola mbola hopehana re zay alohan'ny fotoana io efa nisy volany latsaka ve sa tsy mbola nisy raha ny fahenonao azy za nanatsika satria be manko miteny hoe efa lasa zareo any vola io zay mahatonga anazy tena misy satria niavy tamitsika tao tsy nanao tsika loi de finance iny tamin'ny ambony amin'ny février tsika ao amin'ny raha salle BP ao ina ny tenen'ny DG ny trésor na tiana hoy na tsy tiana tsy maintsy niditra fanjakana amin'ny ty resaky base toliara ty satria misy 20 millions de dollars ameny voalohany zay aloha zavatra fazoko tenena aminao 20 millions de dollars no meny ary raha mijery tsara bokytsika iny soratany zareo ao le izy zany tsy hoe tsy rarahina iny saiko ny teny aho fa tsy rarahina iny na ho faty nareo na ho iny fa ty vola ty zay ny important zay zany ny tena manahira tsy mahay mitondry tsy hitany tsony izy ane ny teny namana fidèle hoe za tsy mitady FMI za tsy mitady banque mondiale za tsy mitady banque of Afrique reo avao nampahantra atsika io any amin'ny 2000 tsy haiko hoe 60 any tsika voandroso raha miaraka amireo tena nydedadeda mihitsy ny sy tadidiko tsara fa ohatra ny ve zay ny tenenana aniny raha iny tena dedaka mihitsy izy nomehezany zala FMI zany tena zao izy mandohaliky mihitsiny amin'ny FMI sy banque mondiale vo tam malimaly izy hoe atao voantsoratra contrat satria fa tsy atokisana anizy namana fidèle razana Pierre honorable tsika neny mivorovory foana amin'ny loi de finance io fa ny tena loi de finance tsika de iny fanapahan-kevitra lettre d'intention ny soniaviny ministre ny finance et budget sy gouverneur ny banque centrale iny avao tsy niteneniko any madame iny nantaniko tenenao amiko madamo iny engagement nataonao iny fa androany tsika tsy hanao vérité des prix tsy akatra zao zany io zizy nampemora anazy fa tsy maintsy miditra amin'io tsika ka ambarao mivoaka malagasy ny engagement nataona aniny i zavatra hitatsika am'izao fotoana ary ao anatiny io base toliara zay zao vola azoko tenenina satria iny mba faniboky iny hoe 20 millions de dollars teneny DG ny trésor ia tsy afaka miala amin'io député iaby teo tao anatin'izay zavatra zay fa eto tsika mbola teneniko ambarako mivoaka malagasy mbo nanambara ny base toliara fa mbola tsy manana étude d'impact environnemental et social dikan'izay zany raha mbola tsy mivoaka io tsy tokony hanao fanambarana ianao monsieur le ministre ministre ny mine tsy tokony hiteny mihitsiny ianao hoe tsy mahafaty io tsy maninona io mbo tsy hay hoe ino ty avoaka ny étude io no hiteny hoe mahafaty io étude io no hiteny hoe risque be ty baobab ty étude io no hiteny hoe lalana ty ohatran'izao zany no teneniny io étude io boky ohatran'izao le izy ohatran'izao mihitsy tamy taloha iny donc zany monsieur le ministre ia olo mahay io koa ro mahay le ministre io i koa lasa tratran'ny pression politique ka aza miteny aloha tsika gouvernement dikan'izay zany tsy raha ny asan'ny gouvernement ane hiaro ny vaokany fa aza miteny aloha ianareo donc madame koa aza miteny anao madame mpitondra tenyny gouvernement satria fefa niteny ny base toliara hoe mbo hanao vaovao ry zareo aza fitana vaoaka malagasy ale le orinasa américaine nazo le base toliara androany le resantsika hoe tsy onona amilay cahier de charge ny toliara sainte
base toliara sy toliara sainy tsy onona am'izay izy fa anamboatra anamboatra vaovao hafa dikan'izay zany a dia mbola mitaky étude d'impact environnemental et social fa tsy possible fa tsy milamy social aho fa kivonta moa ina ty mikorotana le olona zao fa mikorotana zao le olona tsika miteny zao any aloha moresaka atao zay ary zay ny antony hoe fefa mahazo miteny ny mpanohitra anio base toliara de mahazo miteny ny pomba anio base toliara zay ny dikan'iny conseil des ministres iny fa atao an'izay fotsiny le izy a fa tsy hitanao le fanatanterahana iny dikan'izay zany a mbo eo tsiky zao aza ahodikodinareo lohan'ny vahoaka malagasy mbo eo de rehefa mivoaka iny étude d'impact environnemental et social iny eo tsika vao miditry débat zay aloha débat ilaiko zay zavatra zay mbola eo aloha ny débat tsika aza taritinareo zavatra hafa ny débat tsika na le resaka asa sy ny tariny zany mbola hofeheziny zay étude na resaka asa sy ny tariny a vokatsy n'izay étude zay a de hanao an'le cahier des charges am'izay cahier des charges engagement iny engagement n'le société hoe noho ny zavatra article teneninareo ato io toy ny engagement nay ato anitsinan'zay anamaivana anazy anamaivanana le risque toy ty engagement teneninay ty tena karaha zao mbo tsy misy izy roa zany mbola tsisy donc zany rehefa tsisy izy roa de aoka retsika handehana amy resaka social aloha social nefa fa tsy mifanaraka fa namana moramora ne tany ane tena tsy ohatraohatrany zavatra hitatsika tamin'ny video reny a tonga de karapahana miaraka amy mpanao gazety hoe nareo tsy mahazo mamoaka iny de karaha namana francis any am'izao fotoana zao marary mafy ororo aiza koa hoe antsoiny fitondram-panjakana mpanao gazety a tena mpanao gazety mihitsy fa tsy hoe mpanao facebook réseau fa mpanao gazety mihitsy antsoinao hogadrany ainao fa nanao ino nanao direct de asany olo marary taitra nisy mpanao gazety atao zany e gaga hoe ho tonga ty ny filoam-pirenena maromaro amty CEO ty nefany a CEO nefany tsika am'izao fotoana zao firenena miala tanteraka maha firenena tandalana atsika fa tsy misy lalàna tsony ane to namana fidèle Zanampiera honorable tsisy lalàna mihitsy aiko koa mpanao gazety gaga mihitsy tena manome carte le olo zay mpanao gazety miala teo nareo miala fa rehefa nanapa-kevitra am'izay le vahoaka olo zao nanapa-kevitra am'izay vahoaka reny hoe ny najanon'ny préfet lay sy teny ary nihidina satria zany teny hoe voahita atao trano ny hidina tao lasa am'izay reny olona reny lasa am'izay reny olona reny handeha ho any an-tranoko hakay tany an-tranoko nisakanany teo am'izay lesa nisan'iny affrontement iny hoe tsy avela le olona handeha any an-tranony député handeha any an-tranony solombavam-bahoaka tsy avela le olona ho anatin'izay zavatra zay teo any natonga an'iny korotan'iny fa raha navelany zareo fotsiny zany nataoko le tatitra ny ainona le vahoaka tsisy problema zany le izy fa ny fahatahorana noa ary tsy manara-dalàna atsika areto miantso atsika miantso anao madame la ministre mba ajereo ny asa andraikitra napetraka tamin'ny journalista fa asanao izany voasakasakany zareo tuliara ao tsy afaka manao ny asa tokony hataony sakanana mihitsy tsy anao fa raha sary olona be dehibe mihitsy ary teo moa zao miteny hoe marina fa isika zandary natao iaro ny vahoaka sy ny fananany fa nataon'olona sangisangy ny sariny ramatoa nandaka zandary iny fa iny ane le ramatoa vakilo iny ary za namanga an'iny ramatoa iny nyteny mihitsy nalohan'izy nandakan'le zandary ave vakilo sa rehefa avy nandakan'le zandary izy voavaky ny lohany izy alohany izy zao hoe mamarotra darofandrozy teo zao hoe namarotro iny vako ilohako iny zay nanianako an'iny zandary iny satria zandary moa zany nylako anazy bomba iny ataonao akory nylako azy nylakofany tamin'ny bomba iny izy vaky am'izay lohako izy
zay nanazavany ny satria tara le sary zany efa ty am'le mandaka sary voatonga de tsy hita le zavatra teo aloha satria le mpanao gazety ane tsy nahazo lalina tamin'ny voalohany fa rehefa satria mpanao gazety ireo tao antranoko taona na ny filme anay za satria tiako mangarahara le izy io sary io zany ifa vaky loha io fa vaky loha le ramatoa voatonga tamin'izay voatratra gazety tsara ary mbola nanao témoignage io ramatoa io témoignage nataony ramatoa izy hoe zaho ne mamaritry hoy ary niverina tany amin'ny hôpitaly izy naka ny entany izy entany tao am'izay mbo tsisy nangalatra dikan'izay hoe tsisy ny ao Tuiliara zany olona hendry reo fa anjaratsika miaramila anjaratsika polisy anjaratsika zandary no miaro ny vahoaka tsy mety kosa le fandratrana za reo tsy poroza nareo refa nyteny amiko hoe tsy mahazo manao an'io sy teny mijanao ato antranoko tao fa zao fa nyteny aminareo vahoaka io sahira nareo vahoaka io satria vahoaka io mahay ny lalàna mahay ny zony eto moa namana fidèle Zanapierre honorable fa ny vorintelo tsika zay zaho mbo tsy nanao tatitra zaho nefa lehibe ny mpanohitra zaho tsy maintsy hanao tatitra zaho amin'ny alohan'le sy eny vahoaka ny teniny zareo rehefa vita fivoriany Océan Indien ty rehefa vita koa ino raha tia économie bleue zay misy tanora jeune avy any Afrika ho tonga ao Tuiliara anoantsika mijery azy amin'io de fambarakoa tsy tatitra fotsiny ataoko fa miheno vahoaka satria misy raha maharary ny vahoaka ao zay hiatsehako any exécutif aty de eto ama asan'ny bureau permanent zao ane honorable tsika misy andraisitsika masolom-bavambahoaka atsika misy asatsika ny asan'ny bureau permanent hanampy atsika mba ahafahatsika manatanteraka ny asa zay napetraky ny lalam-pandorana tamitsika zay aloha le izy ka anisan'ny asa ataotsika akoatsy ny mijery manaramaso ny asan'ny exécutif mihaino vahoaka zay ary indrindrandrindra manao tatitra am'ireo vahoaka ireo de tokony mba anjaran'ny bureau permanent no manosika atsika manampy atsika tamin'ny androko zao questeur de tadidiko tsara tena misy fanampiana hoe ty anao tatitra anao na iso vahoaka anao de misy fanampiana kely omena azy ray zay faharoa azoko atao azo ny député namana hafa ny miatsika oa tsy anao tatitra izy miatsika fotsiny satria moa règlement intérieur no vainy zareo no tsy mahazo miteny no nisan'ireny député nandeha nanao tatitra nanerana Madagasikara reny fa adiny le tamin'ny taloha nataony mora adiny le izy ka izay zavatra zay de tsy maintsy nanovana règlement intérieur ka za moa mahalehibe ny mpanohatra ao amin'ny temeram-pirenena de tsy mety am'ty herinandro ty fa tsy ao moa président de taratasy fa nalefana ihany mba mangataka hoe satria nisy koa fampatsiahivana nataony présidentny antemeram-pirenena iny hoe didinany reo hanao tatitra hanao tatitra zany de mba mangataka koa ao mba hijoro izy mba ahafahatsika manao tatitra any amin'ny toerana zay nahalany atsika fa kosa ny lalam-panorenana izy moa no lehibe ny administration eto tsy ny prime ministre de fefa tonga ny amin'ny prime ministre koa ny taratasy nalefako koa ny ray mangataka fisionana aminy ny ray miteny aminy hoe izy no napetraky ny lalàna maha lehibe ny administration eto Madagasikara azy izy napetraka ny lalàna mba hanatanterahana ny lalàna eto a Madagasikara fomba fanatanterahana lalàna zany ka misy olony ao mibloky ny fomba fanatanterahana lalàna ny préfet io de miangavy azy ao mba handraindraikitra izy satria lalàna no tanterahana izy no lehibe ny administration ho fanatanterahana lalàna asa no ataoko tsy mahasy tenena no ataoko any tsy mahalehibe ny ino anarantia Afrique judo any no ataoko any fa asa ro nataoko asa zany no nataoko tany Tuiliara asa napetraky ny lalam-pandorenana aniko de bloqueny nefa andraikitry ny prime ministre zany zay ny defako taratasy any de am'le deux moa nangatahiko taminy mba iona aminy satria
premier mai fatatsika androsoesany mba nangataka an'io fotoana io ao iona aminy a satria hanao tatra alohan'ny ivoritsika zany tsy maintsy atao satria raha mafana ny raha ny base toliara io zay resaka mafana base toliara zay mihitsy ne iverenako kely le tantara hoe rehefa tsy teo amin'ny fitondrana ny pomba ny Andry Rajoelina président am'izao fotoana zao de niaraka tamin'ny cité-ndrelena Soloniaiko Solombavam-bahoaka Madagasikara vafidy tao tiliara voalohany tam'izay fotoana zay sy teo Rakotovao zay mpanakanto fa zanaky ny faritra tam'izay fotoana zay niaraka tamina olobe politika maro misy colonel fa misotro ronono misy olobe politika raha tsy teny afa-tsy ny ray aman-dreny Fanapera ny ray aman-dreny Robert Val sisy zany maro ny zavatra mahagaga androany reo olona reo zany rehefa tonga de fitondrana Rajoelina de reo le teny antsika hoe no ny antony samihafa de lasa manaiky an'le baiko avy aty ambony zany de miala an'laika ataoko hoe consortium zany nanohitra an'le base toliara fa ny tena hita grave zany arahan'ny mpanara vaovao roa andro zay de misy olona toko politika indray mitsangana koa androany ary laza hoe zahay aty amin'ny fanoherana manaiky ny fanaovana ny base toliara enao nefa lehibe ny mpanohitra eo anivony ny teny maira-pirenena fanazavana antoko ya hoe olona toko politika ry zazalatseny maro hoe zahay SVM zahay dimo zahay zao hoe manaiky ny fitondrana ny fasimaity ataony base toliara non za aloha ao anatin'ny firaisankina reo olona reo a ny akabeazany reo ao anatin'ny firaisankina tsisy baiko averiko avy amin'ny antokony zareo ny teny hoe manaiky ny base toliara fa resaka politika fotsiny hoetiny zareo ao mba membre ataon'ny antoko reo zany zareo de mody miseho hoe zahay fa raha misy taratasy zany zavatra zany ane décision ngeza be namana Fidèle Razanapera honorable avoay taratasy manaiky am'izay sy teny avoay taratasy hoe ity taratasy nomeny fohy be fa zahay de mila base toliara avoaka io miaika am'izay vahoakany malagasy rehetra miaika koa sy tenany tsisy taratasy mandeha amin'ny anaran'ny tenany fa babeny le manahaka ny ray aman-dreny zao io moa fiantsoanao any ray aman-dreny Robert Val XXL enao mahafantatra an'iny zoko be enao ola nahita an'ireny tsika mbo nisa laboly tatoliara tao anisany niaraka tamin'ny président Mojadrony reny raha ary tia fanoherany ny rangahy nanareo iaby hialatsy hanohitsy base toliara zaho Robert Val XXL hijoro aho hanohitsy base toliara hatramin'ny fara ny hainy Robert Val tsisy zavatra niova ne iny raha niova tsisy tsy manjary hohany fa sy mainty androany tsy manjary fa sy mainty tsy anjary fia hoy mahayany tsy anjary tsondro tsy anjary tsondro fia zany fa sy mainty androany fa lamina moa lamina avao teko resaka zay le izy ka nahy koa ny teny ka zao hoy mosareka anao akory inareo tsy manome drala izy mihitsy ny teny fa tsy hoe le izy zany le conviction ao avao iny ane ao avao na io DG io le ny teny tsy mety le raha ka atao akory koa hoy izy tsy maintsy miditra amin'io aho io asany hainy raha io tsy mety io hainy ary hainy ngay Rajoelina raha io tsy mety satria anao fa nanazava zay zaho nefa ndesaka naminy an'io nao namana zaho koa nanao Rajoelina 2018 tsontsy haina fantatsy mivoaka malagasy rehetra zany ino ny antony nanohanako azy 400 mégawatt baka ampany baka betiko ao 400 mégawatt maro asa koa ho avy eto 400 mégawatt zay koa tsy maro asa avy ao hampolitsika hoy raha hasima mpanao coton tsy nahy koa makaisitsika resaky tseny gawantsy resaky iny
asima hampoly hoe kalkeratsika eo havadiky briky hatao orinasa mamboatsy ciment piscine olympique piscine reny moa tsy hateneniko reny fa reny raha tsy amaitsika olo hoe fanjonoana io fa nareo ro hanjono tohanako ka raha iaby nanohanako azy reny fa misy tanteraky izy am'izay novadika mivahoaka malagasy izy novadika tamin'ny vahoaka ny toliary sisy resaky base toliary resakinay tao mihitsy ny tena toerinareo naniraka an'ireny solombabam-bahoaka an'ireny nanao déclaration tamin'ny raha aboabo tantaninarivo teto zay izy mihitsy ny teny hoe tohaninareo nanao toerinareo zay nanoherany ny fanoherana tamin'izany fotoana zany anio ka androany mahitako hoe maso andraiky koa base toliary ka reny antoko reny namana tsisy taratasy reny fa zay zany le communication androany le teneninao teo hoe ny gouvernemanta no iantoka ny anao ny communication mba tsy hanoherana an'le izy zay ananatin'ny fanovoatsoniana nataondrozy zay anatin'ny taritra tany amin'ny bourse nio société vaovao américaine io ary miakatsy 7% ny bourse nio ary manahy olo reo aza dinona voniteny an'io ndray mandeha tonga de maty site io vonoiny zareo 3 jours site ndrozy voniteny an'io communication io hoe ty communication ty mifanohitra amin'ny teny atao ateto a Madagasikara maty site io tao anatin'ny fotoana fohy tahaka ny tenena koa aniny resaka era Madagasikara iny teto Antananarivo ny maty koa site ny Madagasikara ino moa anaran'ity Airlinks io koa tsy azo atao ve amma filolefitra fanoherananao anakay somba miboaka Madagasikara fitaon'le district misy an'le izy ianao ny mitory an'ireo olona reo amin'ny instance internationale ka ao anatin'izay moa tsika narena avokany colonel Fanapera reny tsy avy atentsika rena avoka reny international mipay azy ary fefa mandeha tsara ny fiaraha-miasa amin'ny resaka international azavao zay fa misy olona tsy maraka an'izay ny olona tsika hoe ahoana na tonga n'lay hoe misy avocat international miaro an colonel Fanapera le avocat teto fa international raha fivondronan'olona miaro tontolo iainana miaro be de be ao anatin'io ao mitambatra ray am'izao fotoana zao de miaraka amitsika rehetra am'izao fotoana zao raha vao nisy fisamborana niny colonel Fanapera niny resaka zon'olombelona tsy voa respecté ao anatiny aby izy rehetra de reny fikambananao international nao déclaration reny no mipaye anio avocat eto reo zany reny no miaro an'izay zavatra zay de izy io zany fa manomana koa isika na za sy teny randrena solo ny aiko fa efa nihona tamin'ny solombavambahoakany la France zay ho tonga ty solombavambahoaka io miaraka amin'ny président Macron nanambara an'ireo zavatra misy rehetra eto Madagasikara ary fefa voarain'ny président Macron ny taratasy nalefako tany ary nanamafy io solombavambahoaka io fefa voarain'le izy amin'ny zavatra miseho eto Madagasikara rehetra ho avy any reto aby ty raha misy aminay ato tsara ampahafantarina anao ka izay zavatra zay no mandeha ka tsy vitan'izay raha zay tsy maintsy misy koa taratasy avy am'ireo groupe rehetra reo groupe fivondronan'ny groupe rehetra reo miaraka amitsika avy aty Madagasikara hakany amin'io société io na reny décision hoe tsy ara-dalàna ary fefa nitsopahany mpitsara malagasy na io rahanareo ty ino anareo ty perminareo azo atao mampijano an'io à tout moment vao tsy eo fotsiny nga radio tonga de ajanona io rehefa tsy manaiky an'io raha nara-dalàna koa zay ho filoam-pirenena hisolo azy io tsy mety ajano io ka izay zavatra zay no ivondronany rehetra am'izao fotoana zao fa za miteny hoe mbola manamafy ny rehetra mahafantatra hoe be de be tsy fanara-dalàna ao matona anao engagement ny fitondrana hoe raha misy lalàna mifanohitra an'io iezaka zay amboatra an'izay zavatra zay communiqué nataony
i compagnie américaine io zay nividanyio base toliara ny resaka mike énergie fuel domako fa mbo tsy tenentsika resaka mike tenentsika zao ny resaka mike sombamboaka Madagasikara tam'izany fotoana zany Tinoco Roberto mbola sombamboaka Madagasikara am'izao fotoana zao de tena isan'ny zavatra nizingiziny fa natonga le resaka hoe ny fitondram-panjakana SVM de mitovy na mihoatra azy amin'ny Hitler satria hanao extermination lay phase na extermination mihitsy zany no mila azavaina hoe tsy le fanafonana fa le phase anatanterahana azy hoe inona mahatonga an'ilay mot extermination ampiasaina ho an'le peuple mike zany atao ahoana le peuple mike zay zany le tiako azo anatin'izy non izy ane tsotra ina no hitranga ao am'le peuple mike zany tsy na mikea mo anaovany zareo azy na mikea na ny vahoaka rehetra mivelona eo dia foana tanteraka mihitsy fa le culture ane le izy culture ny tanàna io mihitsy no potena tanteraka ny mombamomba n'io tanàna io zany mamono tanteraka ny culture mikea sy mamono ny maskoro satria io tanàna maskoro io tanàna rehetra io de mamono ny culture atsika malagasy azadinona fa ny teny malagasy ny teny faritra rehetra zany 18 raha foko 80 ny teny foko 80 teny gasy eo ny tena manakaiky ny tena teny gasy voalohany de tenin'olo reto maskoro afaka vérifiena zany vidinareo histoire de Madagascar tsy m'existe aty zany boky zany any amin'ny Saint-Michel ny Paris afaka vidanao ny boky io na any amin'ny Amazon vidanao ny boky tome 1 tome 2 professeur BDB nanrotsana tsy nisy malagasy misy mopère misy BDB zareo mpanao histoire ny tena reo zany potena tanteraka satria fatatsy ny ngai solombavambahoaka hitan'le dossier marina raha teneniny hitan'le dossier tamin'ny voalohany iny hoe tena manomboka Belalanda jusqu'à Namorobe donc zany rava tanteraka zany zay zavatra zay fa raha tena tsy adinona am'ty zavatsy ty raha iresaka culture atsika dia zanaky ny empereur Japon averiko zanaky ny empereur Japon nanao vacances tany Tuileries de isataony izy manao interview tahaka ataotsika zao nisy fotoana am'izay taty arina nanao interview izy de nanontany azy mpanao gazety ina re tompoko mba zavatra tena tsy miala anatin'ny sainao zisk'androany ivelomanao zao tsy nitenany Japon io tsy adiniko izy le voyazeko tany Tuileries nijerany reny baobab reny hoe zany ve zavatra misy eto am'ty planeta misy atsika ty de ho foana zany zay zavatra zay mba eritsereto zay zavatra zay mipetraka nany amin'ny ambassade reny misy an'izay mipetraka ao a Japon io zay teny zay mipetraka ao amitsika miteny zao manahaka anao ato misy mipetraka le reto olobe apetrakanao eto reto aby sary reto olobe aby mipetraka io tsy azo alaina amin'ny tantara zay zao alaina amin'ny tantara zay tsapan'le namana solombavambahoaka nitenenana niny fa baiko mako manahaka ny ianao mahafantatra an'izany misy général tena niteny tamin'ny fo te hikika mafy aho te hikika mafy aho satria fefa hitako mandaliko io ndalana ny zandary-pirenena indrindra ianareo sur terrain fa ohatrany fa tsy manara-dalàna tsony isika un général qui parle un général avy amin'ny fo te hikika zany misy zavatra zany ao anatinao te hiteny izy tsy hainy tsy hiteny izy tsy hainy fa mba miverena atsika ozy izy amin'ny tanindrazana sy ny lalàna fa ny zava-misy any am'izao fotoana zao fa tsy mipetraka amin'ny tanindrazana tsony sy ny lalàna fa mipetraka hoe baiko io de tsy metsarana rehefa tsika hanao fihetseketsehana reny
tsy fetseketseny moa zay fa famorim-bahoaka ataotsika reny tsy mahazo mamorim-bahoaka ao nareo tsy azo idirana io lasa jaune rouge aby zay raha andehanatsika estrade jaune rouge i trano président Marc Ravalama jaune rouge jaune rouge dolo ny zavatra rehetra ka zavatra ohatran'izany zany ny zava-misy nahazo any député namanareo tsy aty abazy reo mba hiteo moa le fomba nitenenany hoe tsy mila an'io base toliara de jereo koa izy miteny hoe manaiky an'io base toliara fatatsy ny tsara fa 82% ny taha-pahantrana de ao Fort Dauphin diso zavatra teneniny eo reny ary diso toerana ngay radio raha hiteny hoe hisy vola ho azotsika raha vao misy vola eo raisiny manahaka an'izay koa le général ty tsy mitovy mihitsy izy nanao kabary iny tsy somary nanao kabary ohatran'izao teo iny tsy nisy resaka filoham-pirenena teo tsy nisy resaka prime ministre teo fa resaky ny teo fotsiny hoe anatra mahazoky azy nomeny an'zandary rehetra zay ka izay zavatra zay nahatonga azy ny teny an'iny nanana ny dossier io ary fantatro nanana ny dossier io satria nalaina tamin'ny namana Théo Rakotovao mitolona koa rahalahy iny mitolona mihitsy rahalahy nalaina tamin'ny namana Théo Rakotovao io dossier nalainy taminy nanambarany raha reo androantsika nje olona mitsangana zany ho an'lay fiarovana an'lay tanindrazana lay tany lay faritra lay arena voajanahary le fiarin'ny olona zay mifanipaka am'le fitrandrahana fanapotehana atao am'le fasimainty dia mahazo fampirorona sy fanambarana voasambotra ohatran'izao fa ny samboriny fa tsy misy moa defa voasambotra mihitsy fa zay tsy mbola samboriny de mahazo menasy izay zavatra zay hoe tsy atahorana hampiaingotra sy hampiaintanja ny hafanampon'ny olona hijoro ho an'le fiarovana le tandra fahitanao azy raha ny fahitako azy sy ny fahatsapahako azy teny me ohatra anao aho sy ny vahoaka manaraka anao manaraka an'ty AZ radio ty na eto Madagasikara na any ivelany sary azoko mena zany ohatran'iny sary tao Analakely iny hoe le fiveloman'olona mihitsy ro voakitika de tsy manasoa izy rehefa avy eo zay ny fahitako an'io base toliara sy ny fitsanjana rehetra sy fakana le toerana zay iveloman'olona reo ka raha nalana vato ray zany na nalanao vato roa na nalanao vato telo mandeha foana na io misy ny cité-na lenasoliny haiko député-ny zareo na tsisy tsy anaiky foana olo satria nanino ny antony tsy anaken'olo reo le hain'le olo reo fivelomana io ne mety tsatrany ngay anja rajoelona ny tanjona satria ny tony tsy fahaiza mamaky teny tsy fahaiza raha mitombo inanik'izao na izy moa mirehireo na vita école ino vita école vitanao toliara na vita école mihoatra ny ratsiraka isaky ny fokotany na vitany EPP tsy navita izy ka izay ary le vitanao toliara ino zay zaza mianatra ao toliara ville zay zaza mianatra ao torana satria fenêtre kely ro ataonao manara-penitra zao ne manaraka ny fepetra rehetra hoe mafana tantoy aération tokony abidiry mandehanao fa torana zaza ao toliara ville raha mandeha ao ianao tsisy table bon tsisy tafo toliara ville de mirehireh na vita école namana mbola tsy navita mihoatra ny ratsiraka ianao ka hitenenako ny hoe resaka teo iny zany hoe hiverina le vahoaka za ty mahasamy tena aminao ino sary nomeko anao iny teo Analakely iny sary nomeko anao iny hoe tsy manaiky mihitsy satsia tsy hina reo mpivarotra reo rapitso maraina rapitso ny zanany tsy andeha sakafo ny zanany ohatraohatra niny ary am'izao fotoana zao aragaga nareo fa manomboky toe-java misy eto Madagasikara mitovitovy amy zavatra nisy tao Kenya
na zaza 14 ans fa mandray tsara na zaza 14 ans fa tsy mivelona satria za variana za vao betibety mety maheno ianao androany mety gaga anao fa ataoko amin'ity fandaharany fidely razanapierre ty honorable fidely razanapierre ty tenitsika tamin'ny maly iny a niazakazaka tamin'ny maly misy zaza nandehana anatona zaza tokotokony eo amin'ny 15 ans tetivy tsy teny fa ianao sy teny moa za tetivy tsara miaraka aminao zahay fa faninao zahay andao ary raha itivitra tsara tsika de nitivitra tsara fa inao itiavanao ny cité tsy le cité ny tiny na mianatra lesona zahay izy fa tsy mahavitatro fa maninona kosa ka tapaka foana ny jiro le zaza zany fa manomboka mahatsapa n'le ray aman-dreny hoe ny ray aman-dreny mijaly am'le jiro tsisy mijaly am'le rano tsisy ao antranoko zao tsisy rano mihitsy na ray goty petraka nivandra tsisy rano na ray goty milatsaka eo tahaka an'izay reo zaza reo mahafantatra hoe baba lay fa tsy handeha hamboly sasy amin'ny tantsika famboletsika eo baba lay fa tsy handeha hamirango sasy halan'olo reo zao koa le tanitsika toy fa tsapan'le zaza le izy baobaby reo koa le vono hitanao zany zavatra zany zavatra tsy azo hesorona zany ary ty aho miteny za tsy maniry zavatra fikorotanana ary diso le filazana tsika fanoera mitady fikorotanana tsika korotana satria nanino atahorana isika de andatsahana reny bomba reny ina mety fa olana iny raha io mitoy ary le olo koa fa zatra ny ino anary ty lacrimogène milatsaka eo loha izy de veriny zareo amin'zareo any koa fa zatra ka zavatra tiako tenena ao anatin'izay zavatra zay hoy izy ianao samborona rakoto samborona rahabe samborona zao le izy fa tafalatsaka hoe tsy mety amin'le olona le zavatra ino sary iny omeko anao tao analakely ino aza kitina fiveloman'olo manahaka an'izay koa base tolera maro fiveloman'olo ho potika ao ary miresaky le olo ray aman-dreny reo zay le izy ny risque ho an'ny ianao resaka tamin'ny masovy américaine tsy haiko na voaresaka reo zay hoe ny risque ho an'le orinasa américaine mihitsy ve ny fanjakana ve zany masamy garantira fa raha ohatra ka atao le amboletra de ireo orinasa américaine reo rehefa miditra ao anatin'le ala ao hanimba an'le de ho tranquille hoe ho vita moramora zany zavatra zany ndresana io fa tsy azony zareo an-tsaina hoe ala manao akory le ala iny le ala ao zay miinviteko aza dinonany namana fidèle razanapierre honorable fa une semaine alohan'ny suspension ministre ny raha vokatra nidina tany ary nidina ny ministre raha vokatra any tsy ampijano amin'ny base toliara fa hanao an'le asatra zareo de niinvité a mihitsy nizy hoe sy teny aleo atao le izy fa rehefa tonga atao ministre raha vokatra tonga de niteny ministre raha vokatra hoe ajanony ty ary iny angle nananovany interview iny izy safidin'iny angle iny aoka azavany premier ministre sy ngay rajoely izy no ny safidan'iny angle iny raha diso ao ministre raha vokatra masaheno amin'ny teny hoe diso teny fa tsy diso ao amin'ny teny an'iny zavatra iny izy mihitsy no ny teny an'iny zavatra iny ary za koa de tsy mety alefa taratasy any amin'ny ambassadeur eto maha lehibe ny mpanohitra koa satria fefa betsaka ny teny fanoherany zavatra io hiinvité azy mba andao koa tsika mianadahy mba hijeran'izao tanàny zao satria tsy azony an-tsaina izy tsy tany hoe zany ala zany ane ka baobaby no lasa ale ary na ia mandeha amin'io a mandeha di antsasa kilometra fotsiny anao mijanona kely satria na le tany andehananao aza fasika mena hafahafa zay io zao baobaby dolo io baobaby dolo izy rehetra hataonao vao mahitaka an'io izy olany anatsy ane madame masovony amerikana iny mahay iny fantany tsara mihitsiny hoe tsy azo kitina zany baobaby zany zaho a raha namana fidèle raha baobaby arivo mety mbony teny any tsika hoe
andao ilaitsika lalana aminjanany reto fa manaliny ary na parka ny New York azonao kity zao mitondra zaza makany andafy reo amin'ny parka tsy azo kity io na hazo ray tsy azonao kity eo arovany lalàny zareo lalàny amerikana miaro azy fa ny anankiray ity baobab ty lalàna international no miaro an'le baobab de ozy izy madame masoviny amerikana za io izy anara-dalàna eto tsika hiandry anareo anara-dalàna zao zay neny mbola tsy hidirako amin'ity chiffre ty ananako chiffre io ananako tonnage io afaka atao calcul tsara io ary fifanavoakany zareo fa eto aloha tsika hoe avoy ary les études d'impact environnemental et social fa nitenanao monsieur le ministre fa handray ka iala io bo décret roa reo décret roa reo ny boany 54 millions de dollars ny FMI io tsy azonao ialana io zaho député miteny anao anjany mazava teny FMI hoe tsy miboaky 54 millions de dollars raha tsy aboakinareo décret roa reo donc zany vao miboaky décret laha niboaky décret roa reo tokony mijano base satria misy problème ara-tsosialy ao rehefa misy olo maratsy misy olo trois bomba misy olo sambory misy olo toy manoana toy raha misy problème ara-tsosialy zay mijanona base fa décret io le aboaonareo fa nidefa taratasy aho tany amin'ny FMI hoe décret io hoe niboaky satria 54 millions de dollars sans total ny vola iny 104 teo angambany izy zay raha tsy 103 total fa ty 54 niny resaky ty 54 niny décret io hiboahany décret ka izay zavatra zay aloha matoa niboaky vola io engagement FMI koa zay zavatra zay de tsy maintsy hojerena reo zavatra reo fa miandry tsika zay ny antony namana raha hoe aleo aloha le combat tsika apetraky tsika manaraka an'le lalàna misy zavatra toko hotonanareo fanazavana zay voakasika mivantana zany aloha ao am'le toerana satria ianao sombamboaka Madagasikara fitotolera voalohany ary isan'le manosika ny fanoherana n'le fitrandrahana rehefa nataony autoroute valopolo mahery fikambanana tonga de manao déclaration contre ny fanaovana le autoroute ary mametraka mihitsy hoe suspendiavo aloha ny fanaovana le autoroute anisan'ny resako tany à Paris androany zany ity ary autoroute mbola tsy hoe 3000 mètres ka 3000 hectares no ravan'le autoroute fa lalana eo amin'ny ataontsika hoe 15 mètres ny sakany no mitsofoka anabatsavatiala mitsangana daholo le fikambanana samihafa zany mpiaro ny tontolo iainana androany tsy mbola hitatsika matanjaka be zay tsy ampy ve le sensibilisation zany hoentin'ny mpiaro an'lay fitrandrahana hoe fanoherana ny fitrandrahana fasy mainty mbola tsy miakatra reto fikambanana reto tena mijora pabe maso manohitra an'lay fitrandrahana fasy mainty satria hanimba tontolo iainana matanjaka lavitra noho ny autoroute io iny déclaration navoakany zareo manamarina fa mitsangana zareo taoriny fanamborana ny fanamperina nanao déclaration daholo izy rehetra nanao déclaration ary jerevo tsara listra sy ny listra anankiray fa miaka mitovy le izy am'izao fotoana zao sako ny teny fa tsy manaiky le akory zareo ary zareo tsy moa tsy manahaky be manao fanoherana bontolo ary zay indrindra mbola andrasana aniny déclaration nataony base toliara iny hoe andrasanay aloha le compagnie hanao an'le étude d'impact environnemental et social io miandry an'io rehetra se dossier io zavatra io de mivoaka io manahaky ny avocat zany le tsy avy aty amitsika za ty nitotototona fa nipe avocat zareo mihitsy no pe an'le avocat zareo mihitsy no mikarakara reny dossier le avoakan'zareo déclaration navoakan'zareo reny international hitatsika reny zareo mihitsy koa mandefa n'le taratasy koa any amin'ny international samby international zareo mihitsy manao azy tiako tenenina zany ary fefanisy ary fefanitatsika izy mandeha io dossier koa ny colonel Fanapera rehefa nafana foto ao anatin'ny fanoherana n'le fasy mainty trandrahan'ny base tuliara nakarana fitsarana sazy miantona telo taona
misy teny midina satria zanao manaiky baiko milaza any amin'ny mpikambana ao amin'ny bromarsy ny teny mera-pirenena hoe esory ny folo-lefitra fahafito eo anivony ny teny mera-pirenena sy teny rarena solonyaiko ataovinareo mikimaky am'izay eto anao androany ny colonel Fanapera ve zany zao tsy hitsangana tsony inao afaka mame vaovao raha misy ny azonao ambara mikasika an'izay sy teny rarena solonyaiko ve zany androany mana an'ilay hoe sorona tsy ho solombavam-bahoaka mihitsy ny afara rehefa hovoala tsy ho folo-lefitra ny teny mera-pirenena za olo ny lalàna za nanohitra an'io base toliara io mbola tsy mpanohitra fa nanohitra base toliara za olona mbola IRD aho fa nanohitra ny Ngay Rajoely fa nanao miavatory nanoherako azy zay rehetra zay azoko ambara hoe tsy mipoly aho zavatra fa haiko fa tsy mety tsy verenako zay za nikarakara any colonel Fanapera niaraka tamin'ny ray aman-dreny iny aho tsy charge tsony anamelohana azy donc zany a tsy tokony hipetraka io sazy miantona io tsisy zany a raha anamelohana azy colonel Fanapera rehefa nijereny zareo hoe enao nandratra gendarme tsisy profo nandratrany gendarme enao namaky tomobile ny gendarme tsisy profo namaky ny colonel Fanapera raha fa enao nitondra ny olona tany Andaboy eo na avoany zareo colonel tsy nandeha tany Andaboy misy colonel tany fa tsy colonel fa tsy colonel Fanapera nandeha tany Andaboy zay mazava donc zany a ireo zavatsy ireo charge reo zany tsy mitombona daholo zay nampiakariny international an'le nanaovany appel zay zavatry zay satria tsy mitombona le raha le charge contrat zany tsy mitombona daholo colonel Fanapera raha nomeny zareo alalany iny février koy tonga tena hoy fa tsy nomena lalana ny février za koa tsy nandeha satria za olo lalàna na de fantatro hoe za sy teny Randrianasolo ny aiko nididiny lalàna nanitsakitsaka ny raha-pandorena zareo nanitsakitsaka ny raha fejour zareo nanitsakitsaka règlement intérieur atsika kory zareo satria zaho sy teny no tsy mahasiteny fa mahadepute ahy rozy ro tsy nanaraka lalàna fa zaho nanaraka lalàna fa nilevy tsara za hoe nipetraka tatranoko tao ary zaho sy teny Randrianasolo ny aiko lehibe ny fanohera tsy voafehiny député raha zaho zao mandehany aminao azoko atao no mandehany mahalehibe ny fanoherana azoko atao koa no miteny any mahalehibe ny fanoherana fa tsy mahadepute ahy fa mahalehibe ny fanoherana zaho tsy voafehin'iny règlement intérieur iny olo raiky tsy voafehin'iny de zaho satria zaho mpanohitsy ny antemera-pirenena dika zay zany zay député rehetra avako andehanako iaby zay tsy nihitany zareo zay zavatra zay tsy nampiny zareo hoe miaraka amin'ny lehibe ny mpanohitra hono atao lehibe ny mpanohitra i amizay lehibe ny mpanohitra toliara ka manitsy doko de hovaina fotsy atao lehibe ny mpanohitra toliara fa zao lehibe ny fanoherana antemera-pirenena any raha hoaitsika rehetra raha enao zao miteny hoe tsy mety aminay ty ina moa anarany ty mamono makaliko sy raha ty resaka hybride zay rehefa mamoa varitsika iny tsy afaka ambolena ndraiky miteny ty fitondrana ty haleo tena ara-tsakafo souveraineté zany ane tena tanterake ka souveraineté ino ilaina ara-tsakafo sakafonao tia tsy maintsy alabaka siny any avao ny semasiny ka fa leova tena managely olo koa manasagnagna olo vatany Ngay Rajoely zany zany toerana zany toerana misy any makaliako misy vargasy reo novanao vary chinois voalohany fa nitenenao koa maleo tena ino mampaleo tena atsika la semence alanao baka iana rahataraty baka Chine any maleo tena zao ia mana ty semencenao ia mana ty zezikinao ary vokatsinao
afaky hohaninareo iaby fa rehefa reo zavatra telo reo tsy mipetraky tsy mahaleo tena zany le projet ny hoe ho tonga amin'ny fahaleovan-tena fa le zavatra ataony miankin-doha amin'ny hafa ia zany tsy mahaleo tena rehefa miankin-doha amin'ny hafa ka raha ohatsy za tena manohitra mihitsiny anio semasy avy an-dafy io satria mamotika culture atsika voalohany mamotika tany koa faharoa mampiakatra vidiny zezika raha zao nefa vitany étude tsara reto raha reo fa tsy arahanjareo za sy tena andrena solony aiko koa raha lahy fidely raha zana-piera nanao mihavatory ny heny vahoaka rehetra problema eto a Madagasikara reko manerana ny Madagasikara de rano fambolena zay anao tsy amin'ny fambolena fotsiny rano problema ny tena anio ao tadiditra sara na Madagasikara nanao interview inona ny lara-pahamehanao rano ao ary Tananarivo koa na problema niomezan'olo aho 6 mois après nina poka tsy ampirano ta Tananarivo eto raha misy hitanao zavatra ampifandraisiko amin'ny base tuliara ty zavatra anakary ty ny investissement tokony nataon'ny fanjakana raha natao lara-pahamena fambolena irrigation problema am'izao fotoana zao misy rano matitsika tsy misy rano matitsika zay tsy hitenenana vely rano ty olona tsy mahay culture malagasy miteny vely rano zany tsy azo tenentenenina fotsiny vely rano lasa mamely anao rano misy mamely anao rano tsy misy fa rano zany mila mana maîtrise de l'eau zaho nandeha taminareo tany heno problème any zao le irrigation tsy mipetraky tanimbary reo idiran'ny fasika aby raha mipetraka aloha voafehy rano mampitombo ny vokatsy ny vary zay zao no koa tsy spécialiste ia mamboly vary fa nireko tafandaranao toy are mamboly ia zanaky zandaro fa ia mamboly vary reko tafandarao zao tsy mamboly vary zao fa reko raha io tenenin'olo tamy maro voahitana io hitanao iaby io isy teny feno fasika aby io de mibloque le rano ka io maîtrise de l'eau io ila io rano aloha voalohany fa manino moa namboaranao i kianja manara-penitra nety iva mahay sport no za zao le lehibe le président comité olympique eto Madagasikara ary mba lehibe avao koa ao en Afrique any ary international zao tokony hialy ny resaka sport zao firy moa olo licencié etoa nandanianao 77 millions de dollars manahaka an'io resaka asa zao raha drala iaby ny laniny any amin'ny centaine millions de dollars zay nalany sopotra rehetra eto Madagasikara irrigation reo namboariny béton natao nananovany piscine olympique stade Barea ino tsy haiko re zay béton re zay nananovany irrigation mino aho fa niakatsy vokatsitsika amin'ny vary atoliara ao any amin'ny 10 000 personnes mahazo asa raha ataony ty zavatra zay hitanao resaky contrat ny soniaviny tamin'ny Japon tamin'ny Union européen resaka fandronona reny lasa any Durban mahazo asa satria tsy napetra an'le plateforme handanjana any produit de mer reo de hanapatapahana lohany reny ino reny hanadiovana an'le fia zay vo azo exportena tsy hadala olo reo ka handay zavatra tsy nilaina sady misy sakafotsika le izy misy sakafom-biby le izy no miteraka asa le izy zay tenenako anao hoe raha tsy toerana nga radio la amin'ny resaka fiveloman'olona zany tsy dariany io fa raha namboary ny plateforme io 10 000 personnes mahazo azy directeur ako ane ao amin'ny Union africaine de judo directeur ako mitazona an'io any Sénégal le io za mihitsy invité noetiny tobily io reny nanety an'izany raha vitanareo sy teny ty 10 000 personnes miasa fangara raha iny ngay radio lakory zay nambaranao azy nefa taratara nalefako tamin'ny tany dossier ny ciment io toy koa resaka tsika iny toy dossier zao nalefako tamin'ny tany tsy ataony ciment io tsy misy problème aminay ciment io tsy misy problème aminay amin'ny gaz io gaz zao namana fidèle fa robinet avao sokafy de atao mise en bouteille olo mialy gaz zahay ty misy gaz
na anareo Madagasikara raiky manontolo toe mena gaz culare tsy lanitsika gaz io ary qualité-ny soa fa vita ne raha zao ry vahoaka malagasy fa vita gaz zao fa misy robinet fa la mandeha aby eo iana raha tanaty mahabobo koa reo nisy elevany radio zaky robinet nisy elevany raha iny ao fa zao tao nanokatra azy tena mandeha tsy misy contre io na raiky gaz io amboary aby raha tsika jirama iaby manerana Madagasikara toy alefatsika ataotsika masiny gaz jiry sady mahazo hery ny vola malagasy voalohany indrindra satria tsy manafatsa tsony tsika pétrole sady tsy manao subvention tsony ny malagasy mifanaraka tsara amy FMI banque mondiale amin'iny politika zareo miaraka amitsika iny sady mora ny inona raha tia niko ny facture ny jirama ary hiteraka asa be deabe fa manino moa tsy ataony raha zay io nefa tsy misy aly io tsy misy ary manohana mihitsy sy tena jera solony aiko ary mijoro mihitsy lafa avy any zao nilanao ao hoe tonga gaz iny amboatrika toy zao sy tena nilanao fa manino tsy ataony raha zay pétrole fa naboako tamizao nanao raha niaraka Francis io tena miboiboiky boaka ambany ao mihitsy pétrole manino tsy ataony ciment io vonona mihitsy compagnie io la e tsy mahita compagnie iny taratasina ameko anao vonona compagnie io hitsandraka an'le ciment ary société roa apetraka eto zizy ngeza be mihoatra na Nigeria io satria nigérienne le rahalahy izy no afrikany mahity hoditra faram-panakarena indrindra aty an'Afrika ary mahity hoditra mpanakarena indrindra maneran'izao tontolo zao batra ianao miteny hoe jerena samby Afrika ary retombé économique zany ambony be fa manino tsy ataony fasy mainty avao hainy fasy mainty io tsy misy asany 480 fa niteneny tamin'ny cahier de charge mba manira iboany cahier de charge rey namana fidèle raha ianiko article amin'ny asa ao article amin'ny asa ao no ianiko voalohany vao miboaka io tsy hoe am'le phase préparation fa raha vao miboaka cahier de charge io ty article ilako voalohany asa io ary rozy manohitsy pour base io ene rozy avao anohitsy araka aminay bakeo ary io tsy hiteraka filaminana zany satria hotsapan'le olo aby raha teneniko zao hotsapan'le olo aby ka ndra rozy koa tsy hahazo asa ino moa asa ataonao ary rotiko le mahito anao satria fotoana koa mandeha any efa nitentsika te hoe miakapeny le resakytsika eto zany de base dollars fa ama filolefitry ny fanoherana eo anivona teny miara-pirenena anao ho avy eto amitsika ny président Macron zay aloha fandaram-potoana zaho tsy miaffirme ary tsy miteny koa hoe tsy ho avy izy fa zay aloha zany izy ho avy izy de ny fanoherana ve misy fandaram-potoana sy resahana amin'ny président Macron sa tsy misy sa sakanany ny président Rajoelina koa tsy mahazo resaka ampanohitra le président Macron izy aloha de fefa na hisy zany na tsy hisy zany manaka na ingay Rajoelina manina moa amin'ny tena zany zaho anoloanao toy ene ka président comité olympique malagasy zaho ty lehibe ny jeux des îles iny vitany ngay Rajoelina mihitsy nanaka nahy tsy hitondra an'iny fanion iny hainao tsara fonctionnement zay ngay Rajoelina zany ray zay nanao fanapahan-kevitry koa zahay tao amin'ny fanoherana hoe tsy mendoka any pays zay tsy manara-dalàna tahaka an'izao tsy misy démocratie zao ny handray any zahay tsy manakana ataovitsika tsara le resaka tsy manakana zahay fa tsy menjika ny Madagasikara mihitsy pays jidijadona toy ro handray an'izany fivoriana international zany fa kosa ny message fefa tonga any amin'ny président Macron malehibe ny fanoherana ary fatany tonga ny message koa haina ny raha zay fefa nomeko ala ina aby situation misy eto fefa nomena zay zavatra zay ary le député io koa ho tonga aty koa miaraka amin'ny aty satria responsable de izy nanamafy hoe fefa nomeko ny président Macron le izy
anisany zavatra lazainay koa ne zao namana fidèle ny tantara tsisy afaka hikosika ny Madagasikara zany na tiatsika na tsy tiatsika misy tantara iarahana amin'ny frantsay sy malagasy tantara tsy azo kosena zay ny zavatra teneniko anisany zavatra teneniko tany ka amin'io tantara io mety misy zavatra mety misy zavatra ratsy fe ray isika ao anatin'izay zavatra zay zavatra nyteneniko nefany a raha situation ty an'Afrika de betsaka ny fanomezantsiny any la Frantsa zavatra miseho eto Madagasikara hitany tsy fanaran-dalàna hita dolo hoe tsy na ny mpanotra tsy afaka miteny ny vahoaka boretina ny rehefa manao projet ny fanjakana agré avao tsy manara-dalàna omeny zay olona tiatiny misy vola mivoaka tsy manara-dalàna fa ateneny zao miaraka amin'ny dossier manao manala olona ry zareo tsy arahany le lalàna ny tenenina hitany dolo reny zavatra rina nefa mangina la France hoy izy zahay hoe surtout zaho sy terendreny solinaiko tsy mety fanginanareo lasa manao silence complice silence complice tokony hijorona fa zao le zavatra misy aty aminay ka fantanina petrakinao fa vitanay avy amin'ny fanoherana satria tsy tokony angina la France amin'io zavatra misy eto a Madagasikara io satria raha tadiditsika tsara tany a Congo iny ane tsy sanatsy ny vavalady lena tsy hoe ny ireo vahoaka ireo tsy tia la France fa nangina la France izy satria misy tantara eo tsy azo ialana raha nangina allemand tsy problème raha nangina américaine tsy olana nefa américaine tsy de mangina loatra par rapport amin'ny la France fa la France mangina ka ty fanginanareo ty tsy mety zaho tsy mivola hoe interfere handeha hijabaka amin'ny raha anao ingérence za tsy miteny an'izany tsy mety kosa zany firenena atsika malagasy fa tokony hijoro la France noho le tantara misy satria lasa misy reny zavatra reny de lasa misy le contre ny ina moa naranty misy an'izay zavatra zay zany mivoaka fa maninona le reny malala tsy miteny fomba fitenenana moa zany fa maninona la France tsy miteny tsy mijoro zay no tenenina ka fantatro fa izy ty fivorinty fantatro fa tsisy fionana zany aleo nalefa ta satria zany hoe olona international na ny kabary fa vita alohan'ny fotoana na ny programme fa vita alohan'ny fotoana tsy mety validé vany zay olona mandray io fantatro zany na io comité olympique international matandraka io raha tsy validéko tsy mahazo miditra aty fa rehefa tsy miditra aty izy rehefa hitako tsy manara-dalàna suspension roapetrany haiko raha zay ny nandehanako talohan'ny fotoana io tsika tsy hanofo hoe hisy le fionana iny ary le fiona zao na hisy fefa tonga any mba tsy tokony angina re la France misy tantara atsika eo de izay koa zavatra nyteneniko hoe tsy mety re tompoko raha azo atao ovainareo a fihonany ingay rajoely miaraka amin'ny président Macron io tsy mety io misy tao no io lapa io tamin'ny andro ny fanjanahantany no nyraisiny zareo natao kazerne na tiana na tsy tiana namana fidèle azafady indrindra tena mialatsiny aminao aho mizaka zo-pirenena frantsay ingay rajoela na tiana na tsy tiana aoka hazava resaky zay handray koa izy filoha-pirenena frantsay manahirana ny sainy malagasy zany manahirana ny dadabe tsika maty zany azafady indrindra re tompoko tsisy mandany fionan'izy roa mihonanareo fa manimba ny sainy olona sainy ray mandrenitsika reo a mahita n'izy mirahalahy amin'ny toerana io fa tsy misy message hafahafa zany
raha ohatra ka tsy nizaka zom-pirenena frantsay ingay rajoeny amiko tsy tena ampanino zay ny biblieko an'iny zavatra iny tao pazoko hoe mitadiava-toerana hafa kosa tsy mety jereo reny tantara fa rehefa tonga teto ny frantsay ny zavatra nalainy voalohany de io lapa io taoro zareo ary tao koa nisy fanapaha-kevitra betsaka tao président Macron hitondra ino anarany iny mpanjara be dehibe ary misy fanapaha-kevitra ao projet voalohany ataonao fa toherin'ny vahoaka malagasy ane na tiana na tsy tiana c'est zany téléphérique zany c'est la France zavatra ohatran'zany zavatra napitaiko tany amin'ny président Macron tant que mpanohatra lehibe ny mpanohatra satria ilainy zany zavatra zany fiarovaka ny fiaraha-miasa zany zavatra zany zay tenena koa hoe na mila mipetraka mazava tsara hoe io misy histoire eo io misy fiovana tao io misy fiaraha-miasa mila mipetraka reny zavatra fa ampidinao anaty lapa ao olona enao miteny hoe folony malagasy mizaka nefa enao frantsay de andray filoham-pirenena frantsay zay nisy tantara io lapa io tena mialatsina namana fidely za zadinona fa za koa ne zanako metisy za tsy mpanavaka babolkoditra zany fa zavatra tiako tenena fotsiny respecteva le tantara manimba sainy dadabe tsika nitolonareo io tena mariny tena manimba sainy tena matimaty foana dadabe tsika reo tena mariny mba aoka na ny frantsay tokony hiteny mihitsy hoe tsy mety io toerana io tokony hovainy io toerana io mbola manam-potoana io mbola misy fotoana zay le izy amarana an'le resaka androany tsika satria efa adiny roa teo tsika zay adiny roa tsika zay de amarana an'izay tsika de hoe ina zany afatra tena matanjaka tsara amehezana n'lay fanoizana ny tolona hiatrehana n'lay fitrandrahana fasimainty ao amin'ny faritry Toliara zay ataony ty orinasa amerikanina ty roa ny zavatra ataoko ray spirituel ray hafatra tonga de makany amin'ny orinasa amerikana spirituel voalohany hitondrako azy zao io toerana ranobe io toerana spesialy tsisy toerana mitovy amin'io manderana zao tontolo zao zavatra ao amboniny ny biby eo aminy ny rivotra ao aminy température ao aminy nataon'Andriamanitra miavaka eo matoa raha misy zao zanahary zao ambony ao namboatran'io hainy miaro an'io zavatra zaridainan'io zay lo spirituel ray zay vita miaro an'io na hanao akory satria nary zareo miaiky hoe spesialy io toerana ao misy toerana anankiray voro mandalo eo direct maty tonga de miala nofotsiny io ao amin'io toerana io avao spesialy eo ao misy an'zany karazana baobab tsy misy manderana zao tontolo zao tsy ray tsy roa tsy telo tsy arivo fa manalina ao no iveloman'olo koa ny farafatsy ao anatiny ao laka ampiasaina fa nanao banque mondiale nome laka hafa tsy mety amin'ny vezo farafatsy ty avao spirituel ao zany ny vezo mametraka sy ny vezo sy ny misy fanahy le toerana zany misy fanahy ao anatiny spirituel zay andaboy io koa sambany tamin'ny tantara andaboy hoe misy ratsa misy raha alatsaky eo amin'ny fitondram-panjakana ny olona satria azadinona tsy azoazonao hitondrana zavatra hafahafa eny fa direct tsy hita anaty ranomasina ao anao misy zany tantara zany ny maty aloha nisy fa sambany nisy any raha spirituellement ao teneniko zay zany hafa tsaka mitandrematsika hitodoa amin'ireo société américaine na tianareo na tsy tianareo betsaka société najano rehefa niala amin'ny filoham-pirenena teo satria nanino rehefa tsy manara-dalàna izy fatatsika tsara misy koa zavatra pehena pénalité pehena nisy zany tao Tanzanie c'est des milliards
guerre entre ny filoham-pirenena sy ny orinasa british zay nandoha volana milliard ina namboarana na Tanzania io zahay koa de hijoro guerre joely no azonareo fa malagasy tsy azonareo ary ny fanapahan-kevitsy nataony cour des comptes iny mipetraky iny mpitsara reo juriste reo ny tenany zavatra azo atao koa mampijano anareo amin'ny fotoa tsy maheo an'ingay antrajo retafitra mandatsy hoe tsa hoe leo ary tsa mahazo milatsaky sasy hilatsaka i lalapanareo tsy mamela azy hilatsaky sasy ka zavatra roa lehibe zay no marana atsika azy ingay makasitraka présidence tena rena solonay koa nanaiky ny vahiny tato anatin'ity fandarana miara-mononja ty nafantaran'olo zavatra be tabe amin'ny resaka fitrarana fasimainty ataony orinasa bastuliara zay tafa zay ny fanaovantsika teto zay iverina fa tsy sambany resantsika amina plateau moa zao fa fanindroany ty mety mbola isy ny fanotelony ra ilaina arakaraky ny zavatra misy de miraro soa manareo avita be am'izay dity eto amin'ny firenena zay ary makasitraka tamin'ny fahinianana androany misaotra betraka toka misaotra betsaka atsika rehetra manaraka nyty fandaharany Fidèle Zanapierre sady député moa journaliste AZ radio na eto toerana avy any ivelany mino fa rehefa vita kosa ny raha tsisy zavatra mitsanga mo za aloha iverina eto raha ohatra tsy omeny zareo ndray anao le tatra avant le 6 iverenako eto fa ny tena iverenako eto 6 mai io tena natao anatin'ny taratasy io zavatra io aloha aloha vita tsika de jerentsika izy tsy zany tena io fa zareo de ale demande io tsy ho azony io afaka 2-3 jours amin'ny latsinainy fa azony fangatahany io tsy maintsy iverina eto anambara mivaoka malaky zahay moa fa tsy mahazo mandeha amin'ny TVM na de lehibe ny mpanohatra ny tena na de misy lalàna hoe afaka manana fotoana iresaka ao atao le izy tsy omeny zareo toerana nasorona koa tamin'ity lalànany iza moa ty Brunel iny koa le fasafasinay sy prime ministre na so fa zany tsy manakana hoe ny mbola afahako miasa ary zay indrindra ny antony nandefasako taratasy any aminy sy fangatako fionana am'ro am 2 mai ho avy zao alohana nanovako ny le tatitra mba tsy siny resaka hoe tsy fanarahan-dalàna zany mba ny hipetraka mba ho pays tan-dalàna zany eto Madagasikara de saotra betsaka reto misaotra anao koa namana Fidèle Zanapierre zay nanasay teto amin'ity plateau ty makasitraka honorable assistant nationale koa misaotra atsika rehetra tany amin'ny toerana zay misy atsika rehetra mety anaty fiarakodia mety trano misy mpanamory taxi anankiray any Marseille any zay mpanaraka sy tapaka ty fandarana miara-monja ty atao kopatanana am'izao fanarana ny fandarana mino fa mijery atsika izy misy mpanamory taxi anankiray ao Paris misy koa zay tsy teneniko anaranao manaraka teneny Marseille fa manaraka satria anisan'ny rahalahy io tsy izy avy ana tsy nananany manambady artiste avy ana Varatsany izy antapany tena manaraka tsy tapaka ty fandarana ty fa tenenina de kokoa daholo zany le gasy manamory taxi sy ny manao amin'ny transfert rehetra any Paris any de mirasoanareo rehetra any ampita ranomasina sambe ho tain'Andriamanitra amin'ny latsinainy indray fotoana antsika manaraka veloma tokoa